Eny ary tompoko lasy tompoko vavy miaraba antsika rehetra indray dia faly tafaraka amintsika ato anatin'ny fandaharana angaretona amin'ity alarobia 30 desambra 2020 sy alarobia 30 desambra 2020 sy 2020 ity faly tafaraka amintsika taratara kely zay nanomboka ho amin'ny androany anterina izay fialatsiny zay no ny lafiny rindran-damina ara-teknika zany zay tsy maintsy napetrapetraka tsara moa ahafahantsika zany miona araka ny fandaharana araka ny tokony ho izy miainga avy aty amin'ny foibetoerany ABC radio sy ny ABC fahitalavitra ny fandaharantsika amin'ity herinandro ity zany a dia miarabantsika rehetra PDB ny raharaha izay everina fa zava-dehibe tao arenan'ny loha hevitra izay fa noresahana iteto maly dia maro ianareo no nanetika ny amin'ny hoe mila resahana matetika mihitsy ary mila petraka mazava tsara ho fantatry ny malagasy ilay resaka ady mila atao ho amin'ny atao hoe ady stolona atao mba afahantsika mizaka manana sy mianoka araka ny tokony ho izy ny tombontsoa atsika noho ny arembe sy ny tombonday ny samihafa ananany Madagasikara. Mila resahana matetika hoy ny maro rehefa miona aminay mampita hafatra ilay fanjanahana na hoe endrim-panjanahana vaovao na hoe fanjanahana amin'ny endriny vaovao na hoe fanjanahana amin'ny endriny miolakolaka saingy mamatra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao izay tsy voatery ho hita amin'ny maso mivantana saingy misoko mangina misoko miadana ary tena miezaka mamatra mafy eto amin'ny firenena izay atao hoe néocolonialisme na hoe endrim-panjanahana vaovao na fanjanahana amin'ny endriny vaovao zay dia maro ianareo no resaka ny amin'ny tena mila resahana ny tahaka ireny no resahanareo efatrandro alaomaly ireny satria dia varintsika malagasy manoloana ny fahasairanana varintsika malagasy manoloana n'izay atao hoe azakazaka samihafa amin'ny fiainana andavanandro dia tsy misy firiny tonga any amin'izay mandinika mieritreritra n'izany hoe tena miaina na hoe mandeha makany amin'ilay atao hoe tokony ho izy amin'ny kalitao-piainana izay iainana amin'ny hoe fananana ny Madagasikara nosy fahatelo lehibe indrindra eran-tany nosy nomen'Andriamanitra tombonday maro samihafa ary ny malagasy dia omena tombony manokana napetraka eo amin'izany nosy izany tsy fantatry ny maro hoy ianareo manao ny fanamarihana ireny zavatra no resahanareo ireny na misy ny mahalala saingy mihevitra izany ho tsy mahataitra na tsy mahagaga itsony tsy mahatakatra na hoe tsy tonga lavitra ny fandinian'izy ireo momba ny hoe raha ohatra ka izao tokoa zany no tsy ho sary-piaro ary tsy ady foamanaina momba ny mba hahafahany malagasy teratany malagasy manana raha malagasy mizaka ny zoam-pirenena malagasy tena hoe mianoka ny tombon-dany rehetra tokony ho azo eto amin'ity firenena ity dia anao ahoana ilay tena malagasy eto Madagasikara afaka 10-20-30 taona tompony mangatakatiny eto amin'ny tanyrazany fe amin'izao fotoana izao azy efa maro no milaza hoe raha mijoro amin'ny toerana anankiray ianao dia mitodika dia efa maro amin'izay tany tiny tazany maso no efa tsy anao itsony tsy an'ny malagasy itsony fa efa karana ny tompony efa vahiny ay ny tompony efa olona mizaka zoam-pirenena hafa ny tompony dia be dia be ny hevitra tahaka an'izany no zarainareo taminay dia hoe mila tena resahany zany mila azavainy zany satria tsy mitondra akory tsika ny adevitra ny amin'ny hoe sanatria fankalana vahiny tsy sanatria tsika akory hoe raha mitondra ny adevitra dia hoe andeha amafa ny tantara ifamatorany Madagasikara amin'ireo firenena vahiny samihafa ohatra hoe andeha amafa ny tantara ifamatorany Madagasikara amin'ny frantsay ohatra sy izay vokatra izany rehetra ny vokatra izany dia ohatra hoe ny famarony ny sehatra rahateo-karena ny fifehezana sehatra rahateo-karena ny orinasa sy ny sisy eto dia saika frantsay avokoa na ireo karana zay mitazona sy ampiarena malaza dia mizaka ny zoam-pirenena frantsay tsy hoe amafa akory
ny antony tonga an'izany na hoe anafoanana zany fa manoloana n'izay tranga efa niseho teo amin'ny tantara izay efa mitranga rehefa iainana misy amin'izao fotoan'izao zay a dia ny fanamafisana ny fanomezan-danja ireo malagasy eto amin'ny tanindrazana zany no heverina fa tsy maintsy irsona tsy maintsy atao hoe ahoana mba hananany malagasy poa na hoe lanja goavana sy mavesatra ihany keo amin'ny sehampiarina samihafa eto amin'ny firenena mba ahafahana zany tena hoe mitsenjo lavitra mijery lavitra ary ampiakarana nyreo zanaka malagasy eo amin'ny toerana hoe manapa-kevitra eto amin'ny firenena ny manana ny fahefana ny mife ny sehatra samihafa no manapa-kevitra tompony fanapa-kevitra momba azy ireny ohatra hoe izy mife ny tontolon'ny angovo no manapa-kevitra momba n'izany raha ohatra tsika misehatra olana na mahita problema samihafa amresaka rano ohatra na jiro am'izao fotoan'izao dia tsy maintsy mametra-panontaniana hoe fa toy ny ahoana ny fanapa-kevitra tokony nraisina nefa tsy niraisina isoroana ny zava-misy amin'izao fotoan'izao dia izakay no afaka nandray fanapa-kevitra momba n'izany dia zay le hoe ny tompony sehampiarina ny sehatra ratoekarena ireo mifehan'izany no manapa-kevitra momba n'izany dia rehefa mijery apetraka eo ambony latabatra soratana ny hoe iza mife ny orinasa mpamokatra herinaratra ohatran'izao dia iza no mife ny fanafarana soloka hitaterina ny tahaka an'izao dia olona ohatrany ahoany reo mpiavy aviaiza reo malagasy reo sa vahiny mizaka zoam-pirenena iny reo dia tsy gaga ianao raha ohatra hoe mikaikaika ny akamarony ny sarababe-baoka ary tsy mavita mampiakatra ny oatra ny 20 akory ny mianoka ny herinaratra avy amin'ny jirama zany ny fanapa-kevitra rehetra ny raisina tam'zay teto amin'ny firenena dia mahita tsika hoe mila tena apetraka ezahana atao zany ny hevitra rehetra mba hatonga ny malagasy ny mpandraraha malagasy anana ny toerany eto amin'ny firenena mafana izy ireny manapa-kevitra satria raha ny tantara sy ny zava-misy dia hoe tsy maintsy malagasy any no azo atenaina amin'ity fanavotana sy fanarenana n'ity firenentsika ity dia mazava ho azy zany tsy maintsy mbola horesantsika zany satria fikolokoloana sy fitaizana fampahatongava-tsaina zany ary indrindrindrindra fanairana ny feo ny fieritreretany rehetra zany no imasona zany amin'ny mahamalagasy atsika amin'ny mahazanaka malagasy atsika amin'ny mahamalagasy mananjanaka sy manataranaka atsika dia tsy maintsy zany tsika manojeren'zany rehetra zany metraka ny adevitra manodidina n'zany rehetra zany eto amin'ity firenentsika ity dia mandeha ny adevitra maro samihafa rehefa veriberina ny fampitandrimana ataony manam-pahefana amin'izao fotaon'izao momba ilay hoe investiture amin'ny sabotsy 12 desambra ho avy zao na zany ilay fianianana ho ataon'andriamatoa ny rajoelona no hoe izy lany ray zany hitondra ny firenena mandritra ny 5 taona manaraka fampitandremana manodidina ny hoe tsy isangy isambotra tsy anaiky ho andreo amikasa anakorotana ny fianianana amin'ny fianianana filoam-pirenena zany atao amin'ny sabotsy ho avy zao dia mampametra-panontaniana ihany koa mitranga tahaka izany matoa moa zany ny mpitandry filaminana lazan'izany matoa ireo manam-pahefana na ny mpitondra fanjakana vonjomaika na ireo lehibe ny eo anivon'ny mpitandry filaminana mamerina zany dia manana ny mety hoe tandrifina vaovao ve vaovao renseignement ampelantanan'izy ireo izy reny momba ny hoe misy mikasa anao an'izany sy ny sisa sy ny sisa ankila am'izay fandany no an'ny olom-pirenena tsotra ihany koa dia mametra-panontaniana hoe fa inona moa tena famaritana n'lay hoe fanakorontanany inona le hoe manakorotana dia mametra-panontaniana ihany koa ny olom-pirenena rehefa mahainao zany fa misy inony fa misy inona any ambadika any raha ny atao hoe fomba fiasana ny tokony ho izy mantsy raha ofeno ny fepetra ahafahana milazany amin'ny hoe misy mikasa anakorotana dikan'izany efa misy ny olona fantatra sy hita amin'izany dia azo atao mandray fepetra mialohana zany satria eloka ny fikonokononana hoe fanakorotanana firenena fanakorotanana resantsika eo zany dia hoe fanakorotanana zay hanaovana zay tsy ahatotosa mety miatraika amin'ny fandratrana olona na sanatren'izany vonoan'olona sy ny sisa raha tahaka an'izay le zava-misy dia misy fepetra tokony ho raisina mialoha amin'ny hoe isamborana zay tomponantoka amin'izany
anao fanadiadina mikasika izay tomponantoka ka hoe manomana mikonikonina an'izany efa hitatsika zany tamin'ny resaka raharaha Paul 21 ohatra tsy nisy naninona hoe nyrefitrany tsy nisy naninona nitranga fa hoe fa fantatra melo le renseignement fa de hoe isy mikasa ifofony any voapirenena dia nisy ny fisamborana izay natao nisy ny fandraisana fipetra mialoha izay natao satria sokajiny zany hoe mety ho fanonganam-panjakana ary mety ho fanakotanana firenena zany de misy an'izany an'izao tao de rehefa verimberina tahaka an'ireny lay fampitandremana de manontany ianao satria mbola tsy mahita an'izay ianao hoe reto ary le olona fa nikonikonina an'izao de tratra ho fisoroana melony hitrangan'ilay fanakorotanana fa rehefa verimberina ohatran'ireny le hoe hoan'ny mpanakorotana de manontany tena ianao satria tatao anatin'ny efa taona sy tapany dimy taona zao ho an'ny mpitondra fanjakana ho an'ny fitondrana androjelona ny hoe mpanakorotana dia izay rehetra tsy mitovy hevitra amin'ny fitondram-panjakana hitatsika zany ny amin'ny hoe ao io renenjehana fa mpanakorotana rehefa nijoro tsy nanaiky ny anaovana ny tanamasoandro anotofana tanimbary 10 hektara teny milemaka be tsy mitatatra dia nambara fa mpanakorotana na tsy tia fandrosoana ireo izay manana hevitra hafa ka mitondra tsikena na feo hafa manoloana ny fanapakevitra raisy ny fitondram-panjakana de raha ohatra ka ho avy zany le investiture amin'ny sabotsy ho avy zao tanterana sabotsy ho avy zao le fianenana ka miverimberina zany hoe fanakorotana na sy ny sisy zany de mametra-panontaniana ihany ianao anatin'izay hoe fa ahoana fa misy inona no mahatonga an'izany inona ilay fanakorotanana tianambara eto ary toy ny ahoana ilay famaritana ilay fanakorotanana teto tsy inona raha nisy ny fikasana hidinandalambe any hevitra tany volana febroary 2024 dia fantatritsika fa misokajina ho mpanakorotana dia nosamborona ny olona nanao akanjo mena tena andohana mambonjatova ambony sy ny sisa tamin'izany dia fantatritsika fa dia niditra ponja teny an-tanymora sivily raiky ambiny folo nahitana ray mpianakaviana reny mpianakaviana olotsotra sy ny sisa satria nisokajina hoe mpanakorotana de teo anelanelany teo tsy afaka natao mihitsy naneo hevitra fa hoe fanakorotanana zay hoe aneo hevitra de hoe fanakorotanana de ny rahantsika nahalala fa na ny alohan'ny fifidianana farany teo aza dia fanehoana hevitra fijoroana firotsana manao hevitra eny akalamanjana entina hitakinany amin'ny hoe aleo adio io fifidianana io aleo mirafitra tsy mitanila no ikarakara ny fifidianana io izay no nijoroana izay no nanaovana ny diabe dia ny zavatra mitranga sy ny zavamisy nosokajina ho mpanakorotany reny de nisy fisamborana de voamaly no nyrotsaka ny didy ho an'ny secrétaire général ny antokotiko Madagasikara dia didy mpitsarana sazy miantona roa taona noho ny hoe fandraisana anjara amina fihetsiketsehana tsy nahazahoana lalana de fantatritsika ny fisamborana solomafambahoaka fantatritsika ny fandratrana mpanao gazety fantatritsika ny fandratrana olo-pirenena tsotra fantatritsika ny fifanenjehana erakelatrano na tananarivo rehetrarehetra io satria de hoe faneho-kevitra no ataon'le olona fa de nisokajina ho fanakorotanana zany de nandraisana zany fanapakevitra satria de hoe fanakorotanana zany de hoe fanakorotanana zany de manontany teny tsika rehefa veriverina zany ny olona mety aneo hevitra veny mety fanakorotanana ihany koa zany raha navoaka ny vokatra vonjomaika teny amin'ny seni dia misakana nao fanakevitra samihafa raha navoaka ny vokatra ofisialy teny amin'ny ACC dia raha tsika nalala ny sakoroka ny ataotsika hoe fipetra ny raisina hoe natao isoroana ny sakoroka noho ny resaka hoe fisoroana melony resaka fanakorotanana de ho avy indray zany zao tia ny fianianana de hoe andray ny fipetra rehetra mpitandro filaminana de ilay famaritana n'le fanakorotanana zany raha misy olona raina roa hitondra sora-baventy ve zany na maromaro aneo hevitra hafa de hoe fanakorotanana ve zany de apetraksika moa zany rehetra satria manahirana ilay maheno n'le hoe fanakorotanana mampitandrine tsy mampitandrine roa de ny olo-pirenena moa anatin'izany de hoe ary mba manahoana no tena asa tokony antsoroana ho an'ny fitandrona ny filaminana manoloana ny firongatry ny tsy fandrimpahalemana manerana ny nosy ahoana de ampifandraisany pirenena daholo zany rehetrarehetra zany dia
manahirana zany maheno an'izany ary veritsika fa tsy maintsy hitondrana fa makafakany zany satria firenena irahana manana izy ty ary tafiditra ao anatin'ilay fomba ifampitaizantsika eto amin'ny fandarana angaredona hatraniny amin'ny hoe ny hevitra samihafa ny fahasamihafakevitra dia tsy midika ny amin'ny hoe ny anankiray ty anakirotana ny anankiray na ny anankiray te anelingelina ny anankiray sy ny sisa fa ny faneho-kevitra dia zo fototra ary amin'ny fotoana rehetra dia azo atao no maneho hevitra raha ohatra ka salama tsara ny demokrasia ao amin'ny firenena anankiray raha ohatra ka mahazaka an'izany ny mpitondra ao amin'ny firenena anankiray fa ny eto amintsika zany dia atao anatin'izay 5 taona zay tsy nisy faneho-kevitra azo natao am-pilaminana mihitsy teto amin'ity firenena ity ka hoe andeha hidina andalambe ianao andeha amin'ny toerana ray voatokana ampilaminana aneho hevitra mba hisy haino tsy azo atao zany mieritreritra hiditra ao anatina kianjany demokrasia ianao efa lasa kianjany zava-maniry zany mieritreritra ianao andeha hoe anivony teny miera-pirenena mandritra amin'ny fotoam-pivoriana hitondra hevitra ka mampijoro ny tsolom-bavam-bahoaka aparitaka indray ny teny miera-pirenena mba tsy hisian'ny fivoriana dia mieritreritra tsolom-bavam-bahoaka fa anao motion de censure satria hevitra zany mahita ny fombiazan'ny gouvernement taratasy pejy 3 nahitana ny fandikan-dalàna natao sy nitranga tao anaty 5 taona neto tsolom-bavam-bahoaka fa dia nitapahana fotsiny le procédure ary dia naverina no sokajiana ho toy ny tsy nisy ilay faneho-kevitra tamin'izany fotoana izany resaka motion de censure zany dehibe no ohatra azotsika raisina rehefa mijery ny tantaritsika hoe sarotra be ilay faneho-kevitra satria sokajiana fanakorontanina daholo dia eto zany tsika manontany hoe dia ahoana zany ny 5 taona manaraka indray ao anatin'izay dia tsy maintsy resantsika zany dia adihevitra be ihany kio ankilan'izay ny hoe tonony ahoana sy ahoana ilay raharaha rehetra izay tokony efa fantatra ny efarany melo midirana amin'ny mandat vaovao amin'ny sabotsy io zany dia amin'izao fotoana izao miverina miresaka an'ireo zava-nitranga rehetra tao anatiny 5 taona lasa ny olo-pirenena ny adihevitra ny adivaritra samihafa amin'ny resaka ataontsika mihitsy hoe raha misy appel telefonika ohatra mirendra dia adivaritra mihitsy ny mpiaina zao zay voatafiditra fa mba ahoany na momba nyrenylay raharaha ny andrasana fanady adiny reny enquête parlementaire nataon'ny sénat teo aloha zay tsy nirarahin'ny sénat nanimby toerana taty ariny fijoroany solom-bavam-bahoaka nitaky enquête parlementaire noho ny zava-nitranga samihafa miresaka misy resaka are-pirenena misy resaka vonon'olona misy resaka fitaovam-piadiana misy resaka atramina fitantanana dehibe ny raharaha taty aorina izay neverina hoe tokony efa mba malamala ny reny raharaha reny am'izao dia hanomboka mandat vaovao dia ahoana reo zavatra nitranga nandritra ny mandat teo aloha dia zany zavatra zany ve ho avela fotsiny amin'izao sa dia ho takomana fotsiny avela ho fafany fotoana zay mifandimby zany koa mbola adihevitra be amin'izao fotoana zao dia hotsika hoe tena tokony resahany zany resaka re-pirenena motsika dia maheno ianao hoe mifamatotra amin'ny resaka volamena sonoro 20 trandraka volamena tsokosoko dia nomena fitaovan'ny faritra ny nampidoboka ny governorany betsiboka any amponja sy ny PRMP any toerana amin'izao fotoana zao satria ray tsy kombakomba tamin'ny fitrandrana any are-pirenena antsokosoko sy tsy ara-dalàna tamin'ireo vahiny ireo izany no efa nahazo vahana dia doboka le gouvernoura fa ianao mametra-panontaniana hoe efa 4 volana efa 4 taona ny are-pirenena no nitrandrahana tao dia nakay zany vola amin'izany dia ahoana ny toy zay iza daholo ny araninana dia inona ny toyany fa rehefa mandinika an'izany ihany koa tsika dia atao anatin'ny famakafakana dia tonga ny saina maneritreritra ny amin'ny hoe inona moa mahasamihafa le fitrandrahana antsokosoko an'le are-pirenena nampiasana an'le traxa be an'ny faritra zany notrandrahan'ireo vahin'ireo ka hoe nadoboka aponja le gouverneur mba tsy kombakomba amin'izany ary reo bolongambolamena reo mahasamihafa an'izany tamin'le bolongam-by nivadika volamena na ilay bolongambolamena nivadika vy tany amin'ny ministera ilay volamena nanjavina ilaiky sokajikeloka izy samy mifamatotra tsy mifandray amin'ny are-pirenena notiantsika tenenina amin'izany fahampitahany zany hoe samy resaka are-pirenena reo dia ny anankiray ny azakazaka be ny fampidirana ponja ny hafa nefa
ndraraha sasany dia tsy fantatra hoe ahoana marina moa fandehan'ireny. Raha mbola hitarina kely aza dia hoe nomba ireo tratra tany ivelany raha miresaka volamena-tsika. Ina mahasamy hafa an'izany? Satria gouvernoura ve? Satria mpitondra eny ifotony ve? Satria mbola manam-pahefana notendrena ka azo soloina ve dia mety hoe mora ampidininamponja. Fanontaniana daholo zany apetrakitsika zany manoloana ny fanontaniana samihafa mifamaofao sy mifamezivezy amin'izao atao hoe tapitra melon'ny fotoana moa zany ty mandaty ity satria efa hanomboka melon'ny fotoana ihany koa amin'ny 1 Desambra zao zany ny fotoam-piasan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina mafy loha-pirenena azy rehefa vita zany ny fianianana. Dia zany rehetrarehetra zany re olona no tena ataontsika mihitsy hoe tena mifamatotra sy tsy hoe mifamatotra fa hoe mifandrirotra amin'ny actualité amin'izao fotoana izao. Dia tsy omena tsiny ny olom-pirenena raha ohatra ka tena vaky barara mihitsy miresaka ny amin'ny hoe dia tsy hitanay intsony izy ty azeto dehana ke manahirana fa alao fiainana no atrehany. Dia rehefa mivoaka izay hoe aleo ny fiainana no atrehan'izay dia lasa désintéressé zany hoe lasa tsy liana amin'ny fiainam-pirenena ny olom-pirenena dia mitombo ireo dia ohatrany hoe naomby zany tao anatin'le mandat efa taona hatramin'ny 5 taona teo aloha satria nieniena-pitoerana foana ny tahampandraisana anjara ny olom-pirenena tamin'ny fifidianana. Dia ny fifidianana filoha-pirenena farany teo moa dia ngazana le biro fandatsaham-bato samy nahita an'izany tsika teto Antananarivo. Zara raha nisy olona ohatrany tany tsy misy olona ety ozy le iry zay dia miena hatrany an-trano zay fampatokisany zay dia ohatrany hoe misy hatrany fa ny raha terena andeha ao anatiny zany rehetra zany. Dia anjaratsika zany na mamerina ny adefitra ary zay foana le hoe ifampitariana sy ifampitaizana atao anatin'ny fandarana angaredina ny amin'ny hoe malagasy aho malagasy isika malagasy ianao eto amin'ny tany razantsika dia misy raharaha mikasika ny zanatsika mikasika ny firenentsika ne izay tsy maintsy jerena zany amin'izao fotoana izao dia tsy tokony ho atao ambinjava zany. Dia mampita vaovao ny eo anivon'ny collectif des candidats zany amin'izao fotoana izao fa dia mijoro ny cellule de crise eto Antananarivo sy any amin'ny faritra maro samihafa anohizan'izy ireo ny tolona izay nambaran'izy ireo fa tsy tapitra akory. Ny any amin'ny faritra zany dia efa nahazo toromarika fa dia efa manomboka mampijoro ny azy ihany koa zany cellule de crise taritany eo anivon'ny collectif des candidats zany. Dia nitsimpian'izy ireo manokana tamin'ny fampitambavao izay nataon'izy ireo ny amin'ny hoe tolom-bahoaka fa tsy hetsika fotsy intsony no atao amin'izao fotoana izao fa efa tolom-bahoaka. Zay zany ny anarale hetsika izay atao ary dia sokajin'olona amin'ny toko politika setra isan-karazany fikambanana no mandrafitra an'izany cellule de crise zany eto Antananarivo sy any amin'ny faritra maro samihafa zany. Ny collectif des candidats raha fanazavan'izy ireo dia mijanona ho entité anankiray zany na vovonana anankiray ao anatin'ilay cellule de crise fa tsy izy ireo intsony rery-tsony zany ao anatiny fa mpandray anjara ao anatin'ilay cellule de crise raha ity fampitambavao no mienana ity fa dia efa maro lafo zany ilay mpikambana ao anatiny. Dia nambara moa zany fa hoe samy afaka mandray initiative daholo zany hoe samy afaka mandray fanapahan-kevitra ireo entité rehetra miroso amin'izay fanateterahana ny ambaran'izy ireo fa tolom-bahoaka izay. Ao anatin'izany dia mampita ny fandrindrana-kapobeny eo anivon'reto collectif des candidats rehetra zany fa isan'ny fotoany rehetra fotoana izay iarahany rehetra magasetraka azoky arifidy. Dia tahakatahaka an'izay amin'ny ankapobeny zany ny raharaha miandry atsika malagasy amin'izao fotoana izao dia tahakatahaka an'izany hitantsika taritra ny aretina indrasantsika malagasy fanasitranana amin'izao fotoana izao sy ny zotra-ndalana eritreretintsika malagasy ary tokony ho saitsaintsika malagasy fa tokony hivitorana hiadiana hevitra ary rana famakafakana hitaritana ny ady hevitra isan-tsehatra amintsika miteny izao. Dia ampitaina moa zany rehetrarehetra zany resahany zany rehetrarehetra zany mba ahafahantsika zany tena
miresaka mahitsy afahantsika tena manaraka kaiky ny tena zava-misy eto amin'ny firenena efa eto amin'ny plateau daholo zay rehetrarehetra amin'izao fotoana izao a fanera zafy manantany Arfidy Ramanandraibe sy Ratolojanahary ihany koa etsy Arfidy zao efa ty eto ty fanera efa teto ihany koa ty efa laza ny sotrorano de ry miseziria mandray vaovao ihany koa zoko be Arfidy Ramanandraibe miarabantsika rehetra eto amin'ny plateau miarabanao manokana arabany ihany koa fa na mbola hita sahirakirana aza amin'ny resaka tsy fahasalamana dia niezaka ihany zoky Arfidy androany zay androany zoky tsy neritreritrana mbola hiakatra plateau fa dia arabaina aloha zany a tonga soa ihany amin'ity androany ity miarabany ao amin'ny lafiny teknika eo tsy adinontsika menakavy eny atokantranoany dia maraka tsy tapaka ity fandarana ity atao ahoana moa namana nikazy Rakotomanantsono araka ny teny ministera hoe ijery ny loza mety atra amin'ity firenena ity atao ahoana no ijery ny fahantrana ny fahoriana mianjady amin'ny ilay vahoaka malagasy ary lasa zay fahoriana mianjady amin'ilay vahoaka malagasy zay no lasa exploiten'ny mpitondra amintsika amin'ny teny zao entina imanipulena ihany ndray koa lay fahatran'ilay vahoaka malagasy eo aho zao namana enikajy Rakotomanantsono de mandalo eo Korondrano eo amin'ny rond-point eo niny amin'iny lalana itsofoka andeo any amin'ny village de Jeux taloha iny fa tsy mino nareo raha ilazako hoe misy lahara anao a efa mety atsatsany amin'ny 1 kilometatra sasany mba tsy tenenako hoe 2 kilometatra no any de tsirika aloha ny tenako hoe rehefa tena naedalo hoe nijery le karazan'olona de hoe ro lay karazan'olona produit du gouverne de monsieur Angelina Rajoelina zany hoe le karazan'olona vokatra tao anatin'ilay 5 taona nitondrany Andriamatoa Rajoelina ny ty fireneny teny zany hoe karazan'olona le sahirana zany raha hoe zay ny tena azahoanareo azy satria tena produit tena vaovao mihitsy izy reto namana enikajy Rakotomanantsono hafa le taloha fa ireto a tao anatin'ilay sokajin'olona ataontsika hoe moyenne teo alolo teo fa lasa mivadika ty am'le classe mahantra zay mahatonga le hoe produit fily vaovao izy io mbola raha makao tokotany anao reo ka tena madika le izy a tena raha mety anontany tena hoe aiza ny solefanina fonosany reto ohatra mbola jojompilina be le izy zany hoe karazan'olona tsy hoetsiretinao mihitsiny hoe andeha ilahatra ampoule zay mantsy le filaharanao fa izay ny tokony teneniko voalohany fa adiniko io filaharanao atokotany eo ambarako anareo Korondrano io milahatra ampoule io le retsy rehefa iresaka zavatra ohatra zany tena hoe ilahatra ampoule reo olona reo a zay moa zany ny anaran'le izy ampoule io na tiana na tsy tiana mandeha amin'ny herin'ny masoandro fa rehefa ny mpitondra fanjakana no miteny ny anarany io de misy voambolana spécial anaovana anazy kit solaire zay zany le anarany rehefa iresaka mikasika an'reto ampoule kit solaire reto ianao de zavatra atao voalohany io zany de tonga de mamadibadika ny telefona miantso any ampitan-dranomasina sy ny sisa hoe telesary pa de alefa azo aty vidin'io vitement tena mba vavao zay le plus vite possible adika zay vitement de tonga de miala avany hita ny vide le izy namana enikajy vite dépêche-toi aux izy attends de parler taloha de hita ny vidin'le ampoule 40 centimes 0,4 dollars zany raha ohatra zany izy io
ka mitondra dollar ianao eny an-tsena ka hividy an'io dia mahazo anankiroa dia mbola misy famerim-bola, mbola misy fameriny, mbola misy 2 centimes. fa anankiray amin'io a lay zarainy eto Madagasikara izay misina laharana filaharana 2 kilometatra sasany. Zany hoe raha ohatra zany ka hoe nizarana an'io dia azahoany tokony normalement zany reny aminay normalement tokony azahoany ilay mpitondra dera sy laza hoe mizaram-polona dia au contraire fa tsy zay no zavatra nitsanga fa naneho ndray ilay fizarana an'le izy hoe tatakiny ahoana ny ampleur ny adiriny fahantranoilay vahoaka malagasy kay. Tatakiny ahoana ny ampleur ny adiriny fahantrano le vahoaka malagasy fa izany no hita eraky Tananarivo amintsika miteny zao, zany no hita. Misy manakola zay na namako faniry ka toizika ozy izy, zany no hita dia tserika ny tena dia gaga ny tena. Zany zava-misy ao anatin'le firenena amintsika miteny zao enikajy rakoto manatso faniry sy zany zava-misy ary mampalahelo mieritreritra zany, mampalahelo. Fa maninona moa re olona ireo le retsy no lasa milahatra ohatran'io a, fa maninona raha total de notre mijereva atoandro be nanarina amin'ny enikajy rakoto manatso a efa nanomboka hono zany tamin'ny fitora maraina io filarana io amintsika miteny zao tsika amin'ny 1:20 ora latsaka 7 minitra exactement na hoe 10h52 fa mbola tsy mihetsika ilay filaranao fa mbola filara be. Zany hoe reo vahoaka mameno tokotany ao reo olona tokony manana antodrara, olona tokony karakara tokantrano, olona tokony andro vary sy loka, olona tokony anasa lamba, olona tokony karakara ny sakafon'ny ankizy mbola hianatsara rara avy mianatsara atoandro sy ny mbola hianatsara riva fa dia zao olona tokony ho any amin'ny toeram-piasana, ho any toeram-piasana zay efa tsy tenenatony satria fa manino reo olona reo no eo dia manino reo olona reo no milatsa an'io pour la simple bonne raison tsy mananasy reo olona reo aloha voalohany, tsy mahita any kivelomany reo olona ireo faharoa ary fahatelo sady goavana dia zao capital na fa zava-dehibe amin'izy ireo a ilay zavatra valerana 0,40 $. Signe extrême de pauvreté le zava-misy asehon'ilay fitondram-panjakana antsika teny zao ny zavatra ambara enikajy sy faniry RC dia zao ty fitondram-panjakana ity a zatran'io nanao zavatra miredrehitra be pompeusement ozy fiteny vazaha, manao zavatra mafinaritra be ny sofiny, manao zavatra mafinaritra be ny maso, ny zavatra rehetrarehetra tao fa ny fo na ny tena votoatiny rehefa atao total de note dia tsy hitanao zay azo raisina. Za tena miteny aminao namana enikajy tamin'ny andron'ny tôlo malagasy, tamin'ny andron'ny tôlo malagasy fa agola à l'époque dia nisy anaran'olona anankiroa misokajina ireo olona fetsifetsy
mivelona amin'ny fanjakana ny hafa, mivelona amin'ny fanararotana ny fahatsoram-pon'ny sasany, dia tsy izy zany fa ndray natsoina hoe kotifetsy, ndray natsoina hoe imaka. Ary dia maro ny tantara zany naseo tamin'izany fotoa zany illustrena na hoe anehoana hoe tataky ny ahoana izany hoe olona fetsifetsy fatsorali zany tataky ny ahoana. Rehefa mahita ianao ny situation am'izao fotoana enikaja dia mieritreritra hoe tena mbola miexiste ke le kotifetsy maka le rehetra, tena mbola misy le kotifetsy maka. Asa raha tadidinareo telo mirahalahy fa niry de dia enikaja fa nisy tantara tamin'izay fotoa zay hoe ikotifetsy le namono omby dia zara omby tamin'le rangahy anankiray. Primo aloha le omby zaraina efa tsy anizy mirahalahy mitambatra na ny kotifetsy rery fa le rangano tompon'le omby. Fa rehefa vokatsy ny afetsifetseny kotifetsy dia nanapa-kevitra hoe ndao vonola le omby dia ho zaraina ny henan'le omby. Teto ny atsarovako ty fitondram-panjakany te rehefa mandeha ao amin'le fizarana tongom-bola tongom-boangy ho asa ho an-drangah rozy kotifetsy. Le rangahy tsy mahaino an'le hoe vola sy voangy alao anà zany a alao anà zany tongony anefa tongony amin'io nefa resahany fatatsan'le vola sy voangy. Trafondoza trafonakambo ho asa ho an-drangah eto an-drakahazy zany ko maheno le hoe trafokena nefa ny tokony trafokena eo ny resahana nefany. Solom-bola solom-bangy, solon-doza solon-natambo ho asa ao an-drangah. Le solokely eto an-drangah zany ka tandro-bola tandro-boangy ho asa ao an-drangah alao anà zay. Zay fa le image e. Ary ohatr'izay le fomba fanaony ty fitondram-panjakana ty rehefa miresaka zavatra vita am'izay le fizarany korangatia totsiny any aminao daholo ny matavitavy sy ny tsaratsara rehetrarehetra fa jereo reto ana ianao mie no ny safidy e safidinao io rozy kotifetsy safidinao ne io e tsy nisy nanerenao an'io ane e tsy niterenany ianao navozonany e aza mifammetsiny dia aza mifampitsaratsara zanan'olona dia ianao ny safidy zanan'olona dia ianao ny safidy verina zereo ny saina inona nentinanody tandokomby tolan'omby tongotromby mitatsy mivesatra ny trafony ny sorony sy ny sisa vodiena sy ny sisa. Zay le image atsika am'izao fotoana. Aiza nalian'ny volamena, aiza nalian'ny vatosoa, aiza nalian'ny bois de rose, bois de rose doza bois de rose natambo, volamena ndoza volamena natambo. tsy ilainay zay mono ny vahoaka ampolombola ampolomboangy bon Dieu le rehetra mampalahelo zany e. Fa aloha imezana mezana ny loza ndositra ozy na dia eo ary le fitenenina hoe je ne ris pas les dangers fa zany le zava-misy situation misy hito Madagasikara amitsika amin'ny teny zao. Zay le image zay de zao izay le fomba fitantarana pompeusement zay malitsika teto miresaka fa artiste rakotra artiste mahamasina amin'io investiture ny filoham-pirenena filohajaina mambahoaka amiral de teratsiraka zay ohatray amiral de teratsiraka efa taloha iny André Rajoelina ny tiako tenena azafady fanfaliso investiture zany koa moa tsy tamin'ny anjany amiral de teratsiraka injana be koa zany ay de efa miteny an'izay ihany tsika rehefa miteny ny lidera Kim Jong-un nanomboka tany amin'ny dadany Kim Il-sung
fatabeany zany sy ny sisa de mandeha zay fomba fiteny zay le leader respecté adoré bien aimé notre soleil sy sisa lavabe mihitsy io a sy fasonona le anarany avereny kely ao zy zoko faniry notre leader respecté bien aimé adoré zay vao tonona le anarany Kim Il Sung ay mbola misy aloha voalohany notre soleil de zay vao azo tonona le anarany Kim Il Sung tany amin'ny tao anatin'io firenena misy zany olona zany ny titre entiny anefany no misy ny fanagejahana goavana indrindra maneran-tany ary tsy ahitana kory zany atona hoe sombitsombina sombitsombina demokrasia zany rehefa olona ny tontononona amin'ny anarana ohatran'izay malimalinareo a tedreo zavatra mety hitsanga de zao materagerynareo tedreo kely eo anatin'ireny telefona anareo reny de arianareo misy aleo feon gazety de tonga teo daholo ny titre de misy gazety anankiray eo mitanisa ary goavana be le soratra 7 chefs d'état vont venir honorer avec leur présence l'investiture de son Altesse Sérénissime. Monsieur le Président de la République actuelle, son Altesse Sérénissime, quand il a tout connu en Pazak. Fataluma, on a fait un gargouille, tu sais. Io mamasina io à l'époque comment t'as mené kadra kutu mana zay mamasina io no fansorana izay olona ho mpanjakany ty Madagasikara ity mpanjakany Madagasikara ho ia teo a fa azadiny fa à l'époque Ranavalona voalohany mafinaritra ny namafaniry moa rehefa manonona ny télé i mafy a de nisy zao soraty ale vas-y soraty écrit ozy soraty ary alefaso any amin'ny mpanjakany la Frantsa sao de zao alefaso any amin'ny Louis Philippe ty taratasy ty soraty fa za manisony azy inona le taratasy io aza manonona itsony le anaraka na hoe mpanjakany niova na hoe mpanjakany Merne mpanjakany Madagasikara soratany fa raha vao tsy zay soratanao de rovitiko de pitiako de dorako tatasa mitsiriritsery tena rehefa mieritreritra hoe nisy mpanjaka ohatr'izany teto Madagasikara nasakina anao ohatran'izany ny mpanjakany la Frantsa mpanjaka ohatr'izany a resaka titre diso fa volaimo elle s'est emportée notre souveraine la reine Ranavalona première ary ny olona ny sady reseny tamin'izany fotoana zany mpanjakany la Frantsa tamin'izany aza nefa efa lasa fitondram-panjaka firotsony tany Frantsa fa mbola nisy ny mbola nanana mpanjaka nisy noble ny noblesse oblige mipetraka nanety Madagasikara raha ne mbola misy ny izy ty mpanjakatsika ty c'est mbola reconnu mondialement Rabaruel mpanjaka Rabaruel natao nosorana ho mpanjaka raha tsy diso tamin'ny taona 7 ngambany ary mbola afaka mitety n'izao tontolo zao mamonjy fivoriana iraisam-pirenena mikasika an'ireny fa am'izao fotoana zao na manelikajy raha kotomanatso rehefa metesa Madagasikara tsika 7 chefs d'état vont venir pompeusement io 7 chefs d'état fa rehefa tena jerevanao hoe izaby le mpanjaka reto hoe alety le président reto
le chef d'état reto président Seychelles président Côte d'Ivoire je ne ris pas les azomeda raha le rehetra aloha mba me akory vakaiky fety zany zany le zava-misy zany de pesaka manona atsika zao tontolo zao raha misy firenena afrikane ho afetiny filohan'ny bad raha ohatra moa filohan'ny bad banque africaine of development banque africaine de développement raha ohatra moa ny filohan'ny bad zany ka amin'ny mabady azy afaka hoe tonga de hoe bon manondraka vola bobaka biarakitsy eto Madagasikara azo rekena azo resahana fa izao enika azy faniry sise asadiny fa ireny hoe bady ny retsaretsa tononona ny banque de Paris satria matolo ena bady ary rantsa mangaky ao anatin'ny FMI dolodolo reny retsaretsa reny izany hoe tena mbola fohy be ndre sobaiko reny retsaretsa reny de mbola izy ty États-Unis d'Amérique ale izy any izay le tiako tenenina zany de tsotra fotsiny hoe eto Madagasikara eto tsika menakavy de taky amin'ny resaka geste teknika ny olona sy ny sasany tadidiko ary tsy mety adiniko ny tenin'ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta dadan'ny Irina kokoa ny Irina vandim-pitolona be ao anatin'ny 11 candidat zany a mpiara-miasa akaiky amin'ny filoha ARB androbelona de zao no nataony général de division dadan'ny Irina fatatsary mahoana ny teniny tamin'izany fotoana zany izy aloha le olona tsy tsy makanareo de rakotorjona fa miteny mbola crise dadan'ny Irina général Désiré Katorjona prime ministre teo aloha membonatro zany ray aman-dreny zany a manana maizy azy zany manano maizy azy général prime ministre ndratra fotoana naritra naritra premier ministre ny amiral de Deratsiraka de zone nataony tavaraka mivory taminay izy tamin'izany fotoana zany mbola boakely ny tena secrétaire voalohany marima tao amin'ny CG nansana teny nansana zone nataony misy ozy laozy style be tsofoko am'le restaurant ina aby le sakafato côtelette crabe cuisse de neuf mba atao izany cuisse de neuf zany nanaty tonga le cuisse de neuf izy de style de mihinana an'le cuisse de neuf eo de aveo mitantara amin'ny bande akama rehetra ka nale rehetra raha bikina le tsy avy nihinana cuisse de neuf tatsy am'le restaurant tatsy tena marina moa amin'ny malagasy zany ny hanina lany tsy mba fitantara fa enao koa mba tapohany koa nihinana zany cuisse de neuf zany tsy maintsy mba tantaraina ihany koa avy nihinana cuisse de neuf tatsy ale rehefa fanena amin'ny bande akama am'izay ny apitsiny afaka apitsiny iny ka onary zany tsy mpihinana sobakaka de zay mibady akama rompotra be am'izay izy latsainy lampinana sobakaka tsy fantany akory hoe le cuisse de neuf ny commandiny anika sobakaka fa tsasan'le fikafika teo zay le matokana ako miteny aminareo hoe aza matahotsy tsika menakavy ary aza mieritseritsy fa jusqu'à maintenant mbola misy izay nataontsika hoe taranakika fetsy mahaka zany mbola mety mba mety fetsy amin'ny fanaingina gony zao ho avy ny krismasy toba vao ho rakotra jiro Antananarivo ary ny jiro ny Antaninarenina fotsiny de ozy ianao hoe manana courant dangereuse manana électricité dangereuse bobaka ampiaraky tsatsy ty Antananarivo sy Madagasikara ty jereo fa neto Antaninarenina fotsiny ohatran zao dado neny eo reny le tsony hoe façade reny tsony hoe façade rehefa mijery cinéma nareo
reny any externe reny dridridra de mahita hoe saloniny de rehatra jiro de tsara be aty ivelany dridridra de voaina le varavaran'le saloniny iny fa rehefa mitsofoka ambadika eo anao iny le tsano be hitanao iny a vita miboritra eny tompoko ary ambadika eo anatin'iny a tsisy ninininy réalisation na sarimietsika no tena fampiasana ny fasady voilà fanaovana cinéma zay le natonga atsika hoe fasady ny anarany reny de ny zavatra misy eto amin'ity Madagasikara firenentsika malalatsika ity a de fasady mibobaka le rehetra so ihany amarana atsika azy namarana ny namaninika azy azy teo de amaranako azy ary zay no amalina ny fanontanianareo bobaka be arak'izay tratra zay ale rehetrarehetra ry zokom-piary fidy a za moa za rehefa mba mijery fitaratra ohatra mbola bobaka kely aletsy ala ry arifidy tena inenikady mihitsy nanimba ny anarany lamy le hoe zokom-be arifidy iny antrafarankisosiny izy zany ona zokom-be arifidy fa ahoana ihany toy any izy ty ohatra ny tena karaka tsony ahoana azy fa de any ahoana fa de zako izy zao le rehetra mandrasa eo izy fa navoaka ny amin'ny fomba ofisialy fa raha ohatra ka nieritreritra ny mpitondra fanjakana raha ohatra ka nanao fanambarana de matoa général Ravalomanana sy ny tariny raha ohatra ka trangana ny rehetrarehetra ary de nilaza fa de hoe tsisy tsony ny tokony endrika fanoherina ao anatin'ilay firenena de tsy mijanona fotsiny tamin'le C11 ka ilay fanoherina le rehetra fa de nihitatra ohatra reny sakafo nasina carbonite reny a nihitatra ohatra simamisika nihitatra ohatra ny tsy fantako tsony fa de zao lasa fikambanana be de be antoko politika be da be vonjon'olona be da be no mitambatra amitsika miteny zao a efa tafajoro ara-dalàna ny eto Antananarivo manomako man'ny azy ny any amin'ny province any a toy ny tantara iteo ihany fakasitsaka toko kalamakatelo da toko fary leza de nitoy ny tantara moa zany marina zay zoky arifidy raha ny vaovao moa zany zay navaratsika menomeny fampitambavao avy amin'ny eo anivon'ny collectif dia isan'izay ty le rano ty nasolome conjouk ty rano ty isan'izay etsika samihafa izay zany a oetiny eo anivon'ny cellule de crise zany amin'ny endrim-panoherana eto amin'ny firenena tena andrasana moa zany am'izao fotoana zao no hoe toy ny ahoana ny fahitana mantsiny amin'ny hoe ty misy mpitondra de ty misy mpanohatra de tena zavatra normal be zany zay mihitsy ny tokony ho izy amin'ny firenena anankiray zany zay mihitsy ny tokony ho tazana ary zay mihitsy no mampandeha n'lay asa fampandrosoana ny firenena anankiray zay ny maharepublika ny republika zany hoe zavatra naturel zany ny hoe ty misy mpanohatra de ty misy mpitondra zany dia samy manao ny anjara asa sy ny tandrify azy araka izay tokony atao zany manoloana ny raharaha pirenena dia lojika zany dia rehefa mandeha ny fotoana de tonga amina kiondalana ny firenena hoe misy fifidianana dia miverina amin'ny faninana indray manolombaka ny vatony vahoaka amin'ny alalan'ny fandresen-dahatra ny avy amina programa de ny lalàna mifehan'le fifaninanana avy hoe raha manaiky dia tanteraka ny fifidianana zay le izy hoe hevitra samihafa ny eo amin'ny fitondrana ny hoe mpitondra ny ivelan'ny fitondrana izay manana hevitra hafa no hoe mpanohatra de mety ifandimbiasana le toerana zany ao anatin'izay zany hoe tsy mahagaga zany ny zava-mitranga zany raha ohatra ka miroso any amin'izay atao hoe fijorona cellule de crise zay indray a ny hery samihafa satria malagasy ireo a tena malagasy ireo zay mijoro zay mahitany amin'ny hoe tsy mety ary tsy tokony avela am'zao ny endrim-pitondrana sy ny fomba amampanao ara-politika entin'ireo mpitondra eo anatin'ny firenena am'izao fotoana zao hevitra zany opinion zany hoe misy malagasy tsy resy lahatra mihitsy ary tsy manaiky an'le fomba hitondrana an'le firenena ohatrany hoe misy malagasy zay resy lahatra sy manaiky ny fomba hitondrana ny firenena ny pour sy ny contre zany zany resantsika zany
dia mijeritsika zany ho an'ny collectif des candidats fa entité raisy izy ireo cellule de crise fa ny cellule de crise samihafa zany no mijoro amin'izao fotoana izao isaky ny faritra dia samihafa raha ny fampitambavao avy amin'izy ireo dia mampita vaovao ihany moa zany zareo amin'izao fotoana izao hoe tsara mpahafantarina ihany ho an'ny olo-pirenena zany fa dia isy ny fanehoan-kevitra samihafa manodidina ny raha-pirenena zany ho karakarain'izy ireo dia mety isa zany ny vahiny ao anatin'izay tsy maninona ho raisitsika eto anivon'ny fandarana angaredona tsika moa eto anivon'ny angaredona dia tsy miala amin'ilay optika na ilay angle na ilay fomba fijery izay ametrahantsika foana hoe tsy maintsy manova ny pratika politika eto amin'ny firenena isika ilay fomba mampanao ifampitaizana ara-politika dia tsy maintsy miady manao hoe toy ny ahoana nisy ny fifampienona sy ny fifanomezam-boninahitra eo amintsika samy malagasy eto amin'ny firenena ao anatin'ny fomba fanaovana politika isika zany ao anatin'izay dia mila jerena daholo zany rehetrarehetra zany dia ozytsika hoe izay sehatra rehetra ahafahana mitarika ny malagasy na ny fomba ny fitondrana amin'ny endriny amin'izao fotoana izao na ny ka hoe ahafahana mifandresy lahatra zany mba hampiakarana ny malagasy eo amin'ny toerany hoe tena afaka tena miadevitra sy mijery mahitsy ny tombotsoam-pirenena dia manome tanana zany atsika eto anivon'ny fandaharana angaredona dia isy vahiny maromaro zany horaisitsika zany raha-pitso mety misy olotsotra eo mety isy candidat mihitsy hita amin'ny fifidianana farany teo mety isy mpianatra ihany koa zany ary mety isy antoko politika ihany koa zany ho avy eo raha-pitso zany mazava ho azy moa zany farany actualité dia hoe miodidina ny ilay lafiny misy famatotra amin'ilay resaka investiture zany no antony zany rehetrarehetra zany ny adevitra tokoa nge amin'izao fotoana izao dia hoe ilay malagasy ny naiza naiza eran-tany dia ny fanatotoloana dia maneriny rehetra ilomano miara-onina fa ny mampiavaka ny firenena samihafa fotsiny dia ilay havo ny tahapatakarana ny tompo tanyrazana no ny fanatotoloana sy ny fiarahamonina aty amin'ny taonarivo fahatelo zany amintsika amin'ny teny izao dia any amin'ny firenena avy tena devitra be tonga hatrany amin'ny parlementation sisa izy io any amin'ny firenena avy ao afrika efa tena tonga hatramin'ny fandraisana fanapakevitra atao hoe makadiry zany eto madagasikara aloha zany dia mbola zahay eto amin'ny angaredona olo-pirenena maro ihany koa any tokantrano any nefa manakotsako hoe ahoana ny ipetratsika mitoerana miendrika atsika eto amin'ny tanyraza atsika e na tsy maintsy miaramonina amin'ny vahiny azy na tsy maintsy miaramonina amin'ny sehatra samihafa azy dia ahoana ny ahafahantsika manana toerana miendrika atsika malagasy amin'ny fianonana ny fahafahana mianoka zany ny arena rehetra eto amin'ny fahafahana mandray fanapahakevitra efa hoe fandraisana fanapahakevitra zay mantsy avy amin'ny olona omena fahefana no afaka mandray fanapahakevitra zany ny olona omena fahefana dia rehefa madio ny fanomezana fahefana an'ilay olona ka ilay olona omena fahefana sady madio no marina no mahalala nylay redevabilité na tamberina ndraikitra ho an'ilay vahoaka izay nanomeny fahefana dia tsy maintsy mandeha any amin'ny tombotsoa an'ilay vahoaka izay manome fahefana ny fanapahakevitra raisiny dia zay ilay adisisika atao zany eto amin'ny firenena zay ilay resaka ataontsika eto fa alaviritsika ary tsy ao anatiny fotopisaina ny fampitaizantsika ny sanatreny zany hoe fankalana vahiny na fanaratsiana vahiny sy ny sisa fa ilay isika mihitsy no mila mahatsapa ny valeur atsika malagasy mila mahatsapa ny lanjantsika malagasy eto amin'ny tanindrazantsika sika dia resahany zany rehetrarehetra zany raha nandray ohatra zoky ary fidira manandray be teo ny amin'ny akoto fety maka dia pratika politika ny tiana resahana ao anatin'izany rehetrarehetra zany fomba mampanao politika ny tiana asongadina ao anatin'izany rehetrarehetra zany hoe misy ny fomba mampanao politika izay mety hanambakana ny tsy mahatakatra ny fanambakana iainany misy ny pratika politika izay mety hanaovana izay hanadinono ny vahoaka izay tsy tokony hanadino ny tombondahany tokony ho azony pratika politika zany dia edikevitra zany mety hoe misy tarazona velan'ny fanjanahantany ve mahatonga an'izany mety hoe misy tombotsoa famatorany ny olona nomena fahefana any ambadimbadika any amina lobbyina na sehatra samihafa amin'ny sehatra raisam-pirenena mety misy atao mihitsy mpakisasahana ve any ambadika any mety misy malety na enjeu amina miliara mandeha ve dia mety hoe manahirana le raharaha fa tsy maintsy ny vahoaka foana zany no rezahana zay moa ny anjara tandrifina impanao gazety amin'ny fizarana ny vaovao
amin'ny fitondranana ny famakafakana ny amin'ny hoe esahana ametrahana ny olo-pirenena tompo-tanyrazana eo amin'ny toeran'ny olona afaka mandanjalanja fa tsy sanatre ilay iarana fotsiny hosendra ny kioto fetsy hosendra ny maka ao anatin'izay rehetra zay a dia ataontsika hoe lasa iarana fotsiny lasa ohatrany hoe sarybakolo fotsiny na hoe lasa olona mionina fotsiny tsy mahalala izay tena tombon-dany tokony hosotrahany eto amin'ny firenena zay lay mahasary-piarotsika hitondrantsika ny famakafakana samy hafa miarabany zany sy tolo-janazy miarahaba ny zoky nikazarakoto manatsoa miarahaba ny zoky vidra mandray be zoky fanira zafy manantany fa am zany miantso zoky satria indrindra dia miarabantsika rehetra ihany koa zay manaraka ny fandarana angaredona ombako manana izay firarinso rehetra efa nentina teo tany am-panombohana kopahatana ireo namana mpiaramiasa rehetra mandrindra ny lafiny teknika na ny eto amin'ny toeram-pandraisana ny angaredona na ny amin'ireo orinasa tserasera maro isan-karazany fahitalavitra sy ny onjapeo izay mampita ny angaredona tsy nena manokana mirarisoa ny fanira zafy manantany fa ohatrany tsy netinety kely moa izy teo zay mbola nataraiky azy teo misy tsy fahabanana kely ara-pahasalamana dia mirarisoainy izy eo tsy maninona izy akory sao dia misy panika andray ihany fa misotrano ya nandeha moa teo ny resaka mahakasika ny fiainam-pirenena fa misy namana ny teny taty amin'ny afatra moa zany tena tsapanay o izy ireo fa tena manao ny ainareo tsy ho zavatra nareo anatin'ny angaredona fa misy fotoana lasa avy loatra le hitondranareo an'ilay resaka sy lay atevitra dia sahiratsaina ihany ny vahoaka amin'ny fanakarana sy amin'ny fahatsapana ny zavatra entinareo dia sao dia mba azo atao ny mba miantso vahiny avy eo amin'ny collectif mba hivahiny ihany koa satria tahita zany tsy efa nytenen'ny nikazarakoto mandrany ny hoe ezaka izahay ny tondra ny fanehoan-kevitry ireo olona hafa ihany koa hitaty vahiny amin'ny fampahatsapana sy ny fampahatongavatsainatsika mahakasika zavatra misy ny zavatra iainan'ny firenena fa rehefa nandinika sy nijery zany ny olo-pirenena dia miresaka politika na tiana na tsy tiany fa rehefa nandeha moa ny resaka dia tonga amina fehikevitra ray hoe mahay ny mpitondra mahay ny mpitantana tao anatin'ny 5 taona lasa indrindra fa mahainona fa ny zavatra hita dia mahay mampanaiky sy mahay mampirona zany hoe resaka manipulation le resaka fa adinony vahoaka le hasina mahay izy azy misy langa efa irahantsika nahita hoe langa azo-porofony zany langa kosaka ity zavatra nampiainana azy ity langaka ny zavatra nitenenina taminy fa hiditra mantsy amina maridrefy telo izay nahatsapana ny fisiny zany teto Madagasikara fa ny zavatra misy mantsy ny voalohany dia le resaka fanamorana sy fanamaevanana ny zava-misy iainany vahoaka zay ny zavatra tsapa eto Madagasikara na antsony anglisy am'le minimizing tsy atao tsapany vahoaka mihitsy hoe marary be nge zao zavatra zao fa zay io ve tsy maninona io e mety zao mbola mety io fa tsy maninona zany io nareo raha mijery aza jereo ny ariananina fanenanany ohatrany zao jereo ny ariananina fanenanany ohatrany zao misy fampitahana zany mody fampitahana tsy tokony ao am'le midikan'izany ve zany miendrika ny vahoaka ve zany le fantanana sy le fangiry firiana satria tena jereo mbola tsy ohatran'izao jereo ange ny any ivelany e ny any ivelany aza ange tena misy an'izao jereo ny arian'ny ororon-tany ny ainany tsirity e sy eo nanta zay ohatra resahany zany sy ratolo-janahary zay ilay fatanany amin'ny ny fitangany vidy-tenana ny any Eropa efa ohatra zao e tsy tsika rery ingeny mienany nefa le vola miditra any Eropa ohatrany eo na le fiahinana any Eropa ohatrany eo ny anao eto inany mba atao anao le zay le amoramoraina amaivanina ilay zavatra iainany vahoaka raha nresaktsika mahakasika ny resaka krizy ara-pahasalamana to Madagasikara tena ohatrany hoe namaivanina mbola tsy maka izy io eto amintsika io mbola voafihany mpitantana ny zavatra rehetrarehetra tonga anao iona dia tonga na iona romal manaiky fampanekena sy fampironana ara-tsaina goavana be nataon'ny mpitantana dia eo le adevitry ny fiarahamonina rehefa avy eo hoe eny tokoa moko anaraka io no misy an'izaoko fa aza dinoana fa misy ny tany miady eto ambon'ity planeta tany ity fa ohatrohatrany mbola mandeha any azy fa le zavatra tsy mety kokoa noho eto amintsika mody mba resahana ny any azange tena marary be ny any ny olona ny tena tototry ny tany be deabe ny olona maty be deabe ny tsy misakafo
fa rehefa jerena le marodrefy tena marodrefy araky ny tokony ho izy de eo tsika vo mitanagava hoe nga ay ve misy an'izany eto Madagasikara de alazana fa tsy mbola maka izy io tokony ho zakany malagasy io zavatra iainany am'izao io de lasa fanomezany tsindraizana ao ambadika zay moa le antsony anglisy hoe swindling avatenao ndray ny diso de enao ndray manamely tena ny zavatra iainany firenena amin'ny fahantrano ka misy ny miteny hoe tsy miakina amin'ny mpitatana zany rangany fa androson'ny firenena miakina amin'ny isam-batan'olona io rehefa tsy miezaka sy miasa sy manao rehefa kamo ianao de azagaga raha tsy mandroso mihitsy fa ny marodrefin'ny fandrosoana de mety isam-batan'olona ekena tena ekena fa ny tantsoroka na ny mesure d'accompagnement entin'ny mpitantana aiza ho aiza e moa le resahana hoe ianao nge mety nazoto be namboly mety nazoto be ianao ny ompy fa ny biby fiompinao nalay ny dalo ny fambolenao zara misy mividy fa ararotan'ny olona amin'ny vidiny ambany de ambany de aiza ilay politika ampitantanana satria mantsy lasa ohatran'ny matehiteny zany hoe tsy ilaina zany no mpitantana fa samy manao zay ataony fotsiny avelao izy anararoatra an'zay ararotiny eo de avelao izy anao zay ka azo heverina fa fampangalarana ome vol autorisé fampangalarana fangalarana omena sehatra sy omena rariny ilay ataon'ny mpitantana de mieritreritra ny vahoaka fa izay rehetra mitantana eo de fampangalatra satria izay foana io ange na iza lany eo de mitovy foana ny zavatra misy ny zavatra mitrangy eto amin'ny fireneny tsy manova ninninina fiainatsika nge fa samy miezaka piège iny fandrika be ary tena be deabe nitratranyzay fandrika be de na isika iza miraviravitana ka aiza moa zany le etsika ho ataon'ny isam-batan'olona raha to karaha isika hoe ny orinasa zay tokony ampananasa eto amintsika tsisy satria ny olona tsisy tia ampiasa vola eto Madagasikara satria paranany Madagasikara tsisy lalàna ny fehezany Madagasikara zany samy manao zay tiany atao ny olon-drehetra ka rehefa tsy mahafantatr'olona ianao na tsy manam-bola ianao de ny dikan'izay anisany azo ararotina amin'ny fahalemenao sy amin'ny fahantranao de eo le teneniko hoe lasa le vahoaka ny ray no mifanametsiny na ny mpitantana ny manometsiny azy hoe ianareo vahoaka mihitsy ange no sarotra taritiny ianareo vahoaka mihitsy ange tsy manao ny anjara-tandrifa ianareo fa izay mpitantana manao ny tokony ataonay de le vahoaka lasa manamely tena amin'ny fiainana andavanandro hoe tena sao de mba zay tokoa ary ny tena tsy mandeha araka tokony izy zavatra tokony ataonay sao de mba zay kosa ary fa tsy eritreritra mihitsy izy hoe mety ho diso safidy mety tsy ho sarotiny amin'ny tombontsoa tokony hositrany anatin'ny firenena everiny fa andry zay mpitantana eo Madagasikara everiny fa andry zay mpitantana eo ny tombontsoa sy ny arena misy eto amin'ity firenena ty ka tsy mahagaga azy raha to ka misy ny manakarena any fa izy kosa miamantra fadiranova de tonga ao anatin'ilay fandrika ny tenen'ny Kajarakotomanatsoa teo hoe tafiditra anaty fandrika lalina ianao ka na aiza de mieritreritra fa efa tsy afaka manao ninninina intsony satria na ny mpitantana izay anananao fa efana azy ny manaramaso sy miteny azy ary tokony eniny feonao efa manampy tsofina ary tsy miraraha zay mavoanao any de sika malagasy samy isika malagasy no ianareo mihitsy no anton'io satria misy ihany koa no mahazo tombontsoa ao anatin'izay ao ambadika ilay fiarovana sy fanamelohana an'ilay olona mieritreritra hoe tsy rariny kosa zao de tsy mety kosa zao akoatr'izay de misy ny tsy firaharahiana fotsiny zao eto Madagasikara makasika ny zavatra iainany isam-batan'olona misy ny fanakonana fotsiny be deabe nge ny zavatra tsy voaresaka anatina angaretana misy no olona mampita ihany ty aminay hoe misy azoko nge ty tsy ho ary voaresaka eto daholo ny zavatra rehetrarehetra zay na tonga ny teny hoe mahay ny mpitantana fa mahay mampirona mahay mampanaiky ny malagasy hoe ekeo fa zao ny zavatra misy na amin'ny alalan'ino na amin'ny alalan'inona tonga hatrany amin'ny fampiasa-kery azy de tsy maintsy manaiky ny malagasy na tiany na tsy tiany ary zay malagasy mitady iteny na mitady ampirona ny hafa ihany koa hoe zany ange io fa zao io manazava ny tsikala-pieriretan'ny fiarahamonina de everina fa fahavalo-pirenena sy fahavalon'ny mpitantana fa rehefa hiteny ary tsika zao hoe mandroso Madagasikara fa rehefa miresaka zany izy mandroso Madagasikara fa raha misy olona folo de mety ny valo am'izay ime hoe mandroso Madagasikara fa raha entina ny toa-kevitra ilazana fa mandroso Madagasikara am'izao fotoana zao
misy mahasamyteny an'izany ve fa lasa pironana any amina zavatra hafa ho a ny zavatra misy amitsika zay lesana ty moa hoe misy soindelinina aompana any amina zavatra ka izy indray no asiana manamely tena manoloana ny zavatra misy iainany rehefa tsy am'sakafo malagasy de lazana fa nareo ny kambo fa tsy ny fanjakana tsy ny mpitantana nanolotra ny vary ao ambavanareo ifana zay mpitantana ngefa mba manome vary mora e zay mpitantana ngefa mba manome tosika fameno e fa ianareo mihitsy ny tsy te hivoatra amin'ny fiainanareo zay mpitantana nge mba efa mezaka manao any tisy e de tsy tsapan'le malagasy hoe zahay mpitantana fa ireo mpitantanareo ve mamoaka ny volany aposiny ary ny mondro-kerilany amin'ny fanaovana zavatra zany ve mandeha bojo mantsianakaramana azy fa vola miarany apositsika mianakavy ihany zany isika ny tompony Madagasikara isika miaraka fa ny magaga apahan'olona vitsy no misitraka an'le izy eo no mahalasa ny saina hoe misy ampahan-javatra kely monja tsy moa variana amina zavatra goavana be mety hoe lavitra be de mionona farany tsy takatry ny saipetry le tany malagasy zany fa ny malagasy manera azy de le fahantrana sy fahasahiranana fa eo indrindra le ty moa no anisan'ny natonga n'le hevitra famakafakana sy fitondran-kevitra hoe raha jerentsika ny hira-pirenena ty moa misy mpitantana eto amitsika tsy nahainy ty hira-pirenena ty fa tsy fanomezantsiny zany fa ny andininy voalohany monja no entina hitondrana n'lay famakafakana ry tanyrazany malala o ry Madagasikara soa ny fitiavana ianao tsy miala fa ho anao doritoko zavatsara ngamba ry tanyrazany malala iny tsy mieritreritra tia Madagasikara daholo zay miteny ao anatin'le izy ry Madagasikara soa tsisy laza mihitsy fa nosy tsisy ilavana azy ty Madagasikara ty tsy mbola nisy ny teny mihitsy fa ratsy Madagasikara fa misy ny endrika aseho izay mpitantana aza miafina ao anatin'izay hoe zay tompona andraikitra amin'ny zava-mitranga hito amin'ny firenena io fa ny malagasy mihitsy ny anisan'ny tena tompona antoko aminy le toetsain'le malagasy ho a tena tsy mamely ny toetsain'le malagasy ho a tena tsy izy de le malagasy mihitsy ny tondrona fa tompona antoko amin'ny tsy fivoaran'ny Madagasikara na de misy zara andraikitra goavana aza avy amin'ny mpitantana de le Madagasikara soa fa ny soa amin'ny Madagasikara iza no misitraka azy mety ny zoky be arifidy raha manandray be teo ny mahakasika ny hoe zay moa tena ke fampanekena sy fampironana fanambakana amin'ny endry maro samihafa ny teny misy te hoe volamena natambo volamena ndoza hoasa ho anareo de malagasy de eto anareo any e fa misy zavatra eto zavatra kelikely tsy de misy dikany momendanja hoe mahasoa tsara be mihitsy nefa raha ny takalony sy ny tambiny ho an'ny malagasy amin'ny faraisana anjarana mivantana na akolaka amin'ny na ny resaka hetra na ny resaka fisitrahana andreo fanampiana avy any ivelany ny fanampiana tonga avy any ivelany tomboky tsy ho an'ny mpitantana aloha mazava tsara fa ho an'ny malagasy zany hoe ny malagasy no tokony misitraka an'ireny zavatra raha ny resaka moa zay teto mahakasika ny hoe ny volan'ny covid vidanana ferana écran plat etcetera reny matseriretina hoe ampitantana le izy de tsy maninona fa zay anaovanako vola azo ny ary reny fa volan'ny malagasy reny fa reny resaka hoe Madagasikara soa zay andininy voalohany ao amin'ny hira-pirenena malagasy samy manaiky daholo isika mianakava matoa mbola mihiran'io hira io fa mbola soa Madagasikara ary mbola tsy very fanantenana amin'ny fanavotana am'ty Madagasikara ity nay tondrona anatin'le izy maro mpizahoana mantsy le nay ny fitiavanay tsy ny teny hoe ny fitiavantsika anao satria tsy ao anatin'le Madagasikara tsy hoe ny fitiavanareo tsy hoe ny fitiavako fa fitiavanay de ny dikan'izay a misy zavatra goavana zany fonosy hoe ny fitiavanay ndro tsy miara fa tena fitiavana ve raha tena tia Madagasikara tsika de inona le toetsaina tokony hoentina miaraka zay fitiavana zay inona ihany koa no fomba fihevitra tokony ananan'ny fiarahamonina anehoana le fitiavana ny fitiavana tompoky de tsy miainga amin'ny teny fotsiny fa miainga amin'ny fihetsika ihany koa de inona ny toetra mampietsika entin'ny isambatan'olona maneho an'izay fitiavan-tanindrazana zay de hoe fa ho anao dory tokoa io ny fitiavana ianao tsy miala fa ho anao dory tokoa raha jerena amin'ny lafiny tsotsotro io de tena zay mihitsy le hoe voa
ty moa zany mba anisany tsy mbola mampandroso a Madagasikara satria za moa tsy resaky am'le velorano tao ambaziva ka zay mba tialoha kely ile fa tena iaina amin'ny malagasy ve io hira-pirenena io tsy mivadika amin'ny fitiavany ve ny malagasy satria sady voady no velorano io apahany misy fanomeza toky ao anatin'izay fa tsy hivadika amin'ny fitiavana ny Madagasikara sika mianakavy izay mihirana io moa zany fa fitiavana manahoana fitiavana raha misy patsa ve sa fitiavana makany amin'ny fitadiavana tombontsoa fotsiny ihany fa misy fitiavana endry fitiavana be deabe tsiny ka ndraindray ilay sa le fitiavantenany izay mitantana sy fitiavantenany ny vahoaka nisy ambatan'olona moa zany no mitsongadina sy mibahana anatin'le izy betretra ny tsy firaharaina nge dia endriky ny tsy fitiavana raha tena tia Madagasikara tokony hiraharaha ny zavatra misy eto Madagasikara tsika hoe inona no azoko atao samy manontany daotra inona ny azoko atao a Madagasikara fa ny zavatra mitranga zay mpitantanao dia inona no azoko alaina eto Madagasikara inona no azoko pararotina amin'ny Madagasikara fa ny tsirairay samy manao zay zakany samy manao zay everiny fa hoe ty no tandrify ahy mety sy ny lafatra fa ny everiny fa hoe ity kosa mba vitako amin'izao fotoana zao ka farafaratsiny na ny tsy fampironanao ny sain'ny olona any amin'ny evidiso aza dia efa zavatra tsara mety hoe ianao no ny tombony manokana sy ny tambiny manokana azonao dia manginy ianao hoe tsy maninona veloha dia sy fandeha eo fa ny ratsy indrindra dia ny fampironanao zavatra efa hitanao fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy dia ampironanao mandeha makany amin'izay ny vahoaka io le mahatonga le hoe ny mpitantana eto ange indraindray tonga dia manao zinona mahasamy fanamby amin'ny vahoaka zay tompo-pahefananareo tsy mahazo manao an'izao tsy azonareo atao ty zahay mahazo manao an'ity fa ianareo tsy mahazo manao an'io ary na dia lalam-panondrenana mitovy zao aza ny ainao Madagasikara io moa tena hoe zarandraikitra nge samy manany azy ny zara asany samy manany azy fa tokony mitovy ny hasany isambatan'olona na izy na izy na foana ny hoe nareo ny tompona anto zay mpitantana efa manao zay tokony ataonay sy vitanay manao ny anay tsy ho zavatra mahakasika an'izany fa anjara ndraikitra napetraka sy fatisa napetraka eo amin'ny mpitantana ny fitantanana ny firenena dia tsy izy ireo ny tokony hitaraitana mebaka mahakasika ny zavatra ataony fa ny tokony ataony izay tsy vitany dia tokony malagasy manontany azy hoe aiza reto fa matetika zavatra mitranga mantsy zay re teneniko hoe misy fampironana sy fampanekena avadika ny sain'ny malagasy dia zay nanao an'ity dia nanao an'ity dia nanao an'ity ary le tsy vita aiza ty lazany zay nanao an'ity zay nanao an'izao tsy mbola nisy nanao an'ity ty zavatra ty tsisy nanao andritry ny enimpolo taona fa zay ihany nanao an'io fa rary ny sitsiny raha toka miverina malagasy nandrindrehitra resaka ihany moa mahakasika ny hoe zarandraikitra fa nampanantena indray tamin'ity herinandro ity ny fampitana ny ako ny hetsika nataon'ireo diaspora tany Frantsa raha ny fanambarana omen'ny teknisianina hoe dia efa vonona ilay sary sy apahany amin'ilay hetsika nataon'ny diaspora collectif mijoro ny hoarahantsika zay dia hotoizana hatrany ny resaka rehefa aveo satria efa mandeha dia mandeha ihany koa ny fotoana tsy haiko mbola tsisy vahiny androany zokenika zany minanazy fa treto aloha zany ty zany ny sary ohatran'izao zany izy tya dia tsy misy mpanao gazety matianina moa avy ty amintsika nanatrika n'izy ity zany hoe tsy manaraka loatra le fenitra amin'ny fankatsary zany izay ianaran'ny olona nianatra ny asatsika tahaka atsika ny sary fa dia ahitana taratra ihany zany amin'ny hoe mivondrona ny malagasy zany nanao an'izay faneho-kevitra izay ngamba mba ataotsika omentsika briefing tsara ihany mba toro eny e mila tapitra satria raha valeur de plan moa filazantsika azy dia tsy dia miteny loatra ilay sary zany fa elana tsy indrindra misy matsinareo manao faramarena hoe aizany sary ahitana an'le plan ahitana ny olona rehetra sy ny sisa dia entina ihany zay fanazavana zay somary mihetsiketsika zava-dehibe moa zany dia mba ampita fosiny nisy azao tany fa misy malagasy reto zany zao ny avy amin'ny ADM zany zay mijoro manao an'izay marsa izay zany zareo dia mitondra ny pankarta samihafa zany reto malagasy reto zany dia hitatsika tahaka an'izao ilay sary zany
tsy hitako mihitsy le pankarta satria tokony fantatra ena zany mamaky azy fa no ilay sary teo dia sarotra le namaky an'le izy zany zay moa zany ny ampitaina am'ireo namana ninivony ty zany zao de hoe malagasy diaspora malagasy pour la démocratie à Madagascar ty zany ny emblème manano famantarana ny zareo zany a fijonony zareo ny dinandalambe zay moa filazanazy tao Paris tamin'ny sabotsy teo zany ty moa zany le hoe tsika niainga teo amin'ny Trocadéro raha tsy diso tsika namana sy Ratolojanahary non à la dictature zay zany ny soratra hitatsika amin'ny reto sorabaventy reto le sary nandrasantsika le ohatran'izao zany ahitana n'lay letan'lay izy zao ndraiky sary ambaratsika hoe somary manahiraka manahira namana technicien olotsotra no nanafiniavana mandefa le izy tena zava-dehibe le raso aloha namana technicien namana technicien mety iny ka retourtsika tsinona inona lefa ay retourtsika iny ay de tahaka an'izao efa verina nga zany sary zany namana technicien mba omekely de tegna sary zay ny lava ny votoatiny efa ninona ve le kabary namana sy Ratolojanahary tsika manjeto sady mitandry raha mafy ihany kio satria mora foana ny mety hoananjehan'ny olona tsika amina resaka extrait raha sanatrika misy manahirana zany amina zao zavatra efa manahirana eto amin'ny firenena zao fa dia ianotsika raha misy son avy hatrany zany rehefa validé na nekeny sy Ratolojanahary zay nanao ny validation ny votoatiny ny extrait en son namana technicien. Qu'est-ce que vous dites, Cédric? Cédric nous dit: je suis très content du bonheur que j'ai apporté à mon peuple. Oh, alors que 51% des enfants sont sous-alimentés. 51% des enfants sont sous-alimentés. 39% des enfants malgaches souffrent d'un retard de croissance. Au-delà de ces chiffres sur l'audience et la réalité du soutien populaire de Cédric Ange-Ratoué, il y a un autre chiffre qui m'interpelle particulièrement, un autre classement. Cédric et Cédric ont eu un succès cette année. Nous ne sommes qu'avant-dernier. On n'est pas dernier, on est qu'avant-dernier dans le classement mondial de la faim. Le sondage Afrobaromètre qui fait une étude de la perception de la gouvernance par la population malgache fait état des chiffres suivants. 78% des malgaches déclarent avoir été au moins une fois dans les 12 derniers mois dans l'incapacité de faire face à leurs dépenses courantes. 86% des malgaches jugent insatisfaisante la réduction du fossé entre les riches et les pauvres. Socha mizuru wantifireleti msocha ya kuisika anipikarakar satria siapaka nipetraka fotsiny izy ravorafitana na kahanay isika hoe nalay na kely indray ny firenetsika marina reny voalaza teo fa 50 isanjato ny malagasy efa tsy makasitraka intsony io fitondrana io ary voalaza ny Afrobaromètre izany manaraka izany tsy maintsy isika mijoro tsy maintsy isika miady iverena izany fahaleovantena izany fiadianam-pirenena indrindraindrindra satria tsy manana fadianam-pirenentsika izao raha olona tsy malagasy akory no mitondra antsika tsy manana fiadianantsika satria voavidim-bola ary voavidiny vola ny firenetsika amin'izao tsika miteny izao dia zana tafenabava daholo ny olona rehetra na ny maranila efa saika hijoro dia lazaina
eny azy zay moa zany ampahany faneho-kevitra opinion zany reny tany ivelany tany malagasy miresaka momba ny tanindrazany zany sy nanao an'izay faneho-kevitra samihafa izay ho aneo anivony diaspora zany netsika teo ihany ny ampahany lava dia lava moa zany fa ampahany kely iny zany efa nojereny Siratolo-Janahary dia nalefantsika teo zany iny satria malagasy ihany koa zany reny nanao ny fihetsiketsehana tany ivelany reny nitondrany zany opinion any moa malalaka tena malalaka be ary afaka tena hoe maneho hevitra araka izay faharesendahatra ny olona raha ty reny nahirana ihany ary sarotsarotra ny raha ny zava-nisy zany no hoe ahita faneho-kevitra tahakan'izany ty Madagasikara ny filarina tahaka ireny fantatra hoe tsy afaka natao mihitsy zavatra tahaka ireny fa neny zavatany nakaina kely teo nanao malaise kely manao hoana ndray ny fahasalamana rozoky mbola eto hatramin'izao nefa hoe tsy maintsy mbola manao ny asa sy ny sisa manao ny famakafakana miarabanjoky ihany koa dao ary miarabany inkatsa sy Siratolo-Janahary ary fidira manandray be ihany koa zany zay miaraka amintsika namana teknisiana rehetra ao ambadika mialatsy indrindra fa nisy tsy fahasalamana hafahafa kely nandalo teo dia niezaka nakaina kely nefa tsy mamelatsika tsy resaka moa enkajy sy Siratolo-Janahary ny zava-misy amin'izao fotoana zao dia miezaka ihany tsika zany makaina dia verina ihany zany tanatany dia fandaratsika ity ny vaovao aloha zany dia tsara ny manamarika fa amintsika amin'ny teny zao dia manatanteraka fionana zany ny anteny mera ny ray aman-dreny zay avy amin'ny foko sy amin'ny ray aman-dreny ara-drazana sy foko eto Madagasikara zany RFM zany dia marobe no tonga raha ny tokony izy saika aloha tanterahana atery an-davamamba izany tamina toerana malalaka amina trafanesa mahiny fa noho ny antony maro samihafa moa zany dia tsy afaka nitanterahana zany teny an-davamamba izany dia nitanterahana teny Mandriambero no natanterahana izany niezaka mifandray tamin'ireo ray aman-dreny mpitarika an'izy ireo isika ny ray aman-dreny Noël no azontsika teo moa zany tena anaty mihitsy n'izay zao manontanytsika satria moa zany zay le ao anatin'ny tontolon'ny asany amina hoe inona ny tena votoatim-pionana dia hoe hikaroka zay mety ho vahaolana Madagasikara manoloana izao zava-misy zao zay zany no fionana zay tanterahana eny Mandriambero talata maty eny ary tena marobe dia marobe tokoa zany ireo ray aman-dreny ara-drazana zay tonga eny amin'izao fotoana izao misy ny avy eto Voatany moa zany misy ny avy any faritra Morotsiraka any misy ny avy amin'ireo tena hoe iny faritra tsy monosy iny samy manana ny fomba nitsinjarany zareo anzay hoe endrika ny fanasana zay sy avy amin'ireo fikambanana maro samihafa enkajy sy Siratolo-Janahary zany amin'ity androany ity roa andro no faharetany dinika androany sy rapito zany dia fantatra fa hoe isy ny fehi-kevitra ivoaka satria teo maraina teo zany dia mbola kabary fanokafana no misy ny après-midi zany na hoe ny tolakandro dia isy ny asam-bomera ary hitora-pitso maraina zay asam-bomera zay dia ny ariva moa zany ny fandragonana reo dinika maro samihafa isaky ny vomera dia hisy tsokevitra zany zay ho zaraina zany dia ho hitantsika eo ihany raha ohatra moa tratra amin'ny fotoana dia ho hitantsika ao anatin'ny fandarana rapitso mety ho sombony zany zay adinian'ireo ray aman-dreny ara-drazana avy amin'ny foko eto Madagasikara maro be mihitsy izy ireo zany ary hoe tena handray andraikitra hitondra an'izay tena hoe anjara beko an'ity tanindrazana ity no antony zay fionana izay akoatran'izay ny fiparitaham-baovao samihafa enkajarakoa tomanatso any amin'ny tambazotra sosialy any dia misy fanitsihana be da be sy fitondrana ny adefitra zany satria misy vaovao miparitaka ny aminy hoe dia anao fifadikana tsy sakafo de grève de la faim miantso malagasy tsy sakafo dia misy miresaka hoe zany koa no antso nataon'ny collectif de candidat zany dia rehefa nijerevana le pejy sy ireo olona zay miezaka manaparitaka azy dia akaiky ny fitondram-panjakana avokoa
fa rehefa naka ny vaovao maro samihafa moa zany tsika teo anivony reo akaiky ny collectif de candidat sy ireo mpivohy serasera maro samihafa hoe avy aiza ny voan'izy io dia misy zany ny fanamarim-bavao zay voaraintsika ny aminy hoe tsy avy amin'ny collectif de candidat ary tsy avy amin'ny tontolo fanoherina mihitsy ny fiantsoana hoe grève de la faim amin'ny sabotsy na mialohan'ny sabotsy sy nyzay hoe investiture na fianiana ny filohan'ny républicain izay zany ny amin'ny fanitsim-bavao samihafa zany sy fitondrana zay tena hoe fanamarim-bavao zay zaraina amin'izao fotoana izao reny zany le hoe vaovao inina paritaka raha ny fahazom-bavao voaraintsika zay mety hoe anadroadrona ny tontolo fanoherana anadroadrona ny collectif de candidat dia any zavatra tsy netreretana no aparitaka ny sasany zany fa tsy ao anatin'izay adevitra zay mihitsiny ny zavatra misy amin'izao fotoana zao ary no manina raha ny fantatra ary efa teo ianikady zara-kotomanatsony ny teny azy de hoe efa tafajoro ny cellule de crise raha ny vaovao ny collectif de candidat ny resantsika risy mirahalahy de zay cellule de crise zay efa manomboka hiasa ho an'ny faritany Tananarivo ary mametrapetraky ny azy ny any amin'ireo faritany ambony ivelana Tananarivo amin'izao fotoana izao dia tsy lay hetsika fotsiny hafantarana an'izy ireo intsony zany no hitranga fa tena hoe tolom-bahoaka ary dia anisan'ny entité na anisan'izany vondrona kely anankiray ao anatin'le cellule de crise ny collectif de candidat zay vondrona an'ireo candidat 120 zany zay aloha zany ny teny hoe fivoaram-baovao misy fa lay vaovao miparitaka any amin'ny tambajotra sosialy any ny aminy hoe grève de la faim sy ny sisa dia vaovao tsy marina inina paritaka reny zany na hoe tsao zany reny sy lainga zay avoizina ka andotona sy lokona ao ambadika zany ny collectif de candidat sy ny tontolo ny fanoherana zany de misy amo zany rehefa mamaky andizy ny sasany de tafajabaka dia zay moa ny tanjona tratsara ny sasany rehefa manaparitaka vaovao tsy marina ohatran'ireny zany mba hamisorapotaka hanamelohana hilazana teny marary ho an'ny collectif de candidat sy ny tontolo ny fanoherana amin'ny akabeany zany fa tsy lasa lavitra koa no zany adevitra zany fa miodikodina ao anatin'ilay hoe adevitra zay tsy mitondra makaiso vaovao daholo zany mbola zaraintsika zany Siratolo Janahary sy Ianikady Rakotomanantsoa raha ny fantatra ihany ko miezaka mipiaraka vaovao samihafa tsaky nefa mivoaka amin'ny fomba ofisialy izy de hoe ny diaspora malagasy ihany ko dia hanao fitsiketsehana ihany ko amin'ny sabotsy izao dia hoentitsika eto ihany fivoarany vaovao mahakasika an'izany zany malalaka moa zany ireo teratany malagasy mipetraka ny ampitan-dranomasina maneho fa ny hokevitra milaza ny zava-misy ho an'ny atehan-tany lazana isika ety na fihetsika nafitena fa isika ety zany ny tena manana fitandremana be mihitsy de miverina amin'ny teny Ianikady Rakotomanantsoa teo hoe mampitandry ran'ireo mitady anakorotany sy ny sisa de toy zany hatrany hatrany zava-misy eto Madagasikara za moa zany de efa nisy foana natany efa mana ny tontolo mikasika an'leo tanterahana fifidianana dia mialo mandritra ao arina dia mpitoetra foana aloha hoe ho am'izay mikasaka anakorotana de mandeha indray tateo arina amin'le hoe vanimpotoana ny fifidianana lasa indray ny fifidianana de hoe amoaka vokatra vonjimaiky ny senia de mampitandrina ndray amoaka vokatra ofisialy ny ACC mampitandrina ndray de anao investiture ndray fitondram-patsakana amin'ny alalan'ny filohan'ny république vaovao zay lany zany amin'ny fifidianana ny karakaray sy nisy ny ACC teo de mbola mampitandrina ndray atramin'rovina fampitandremana zany ny zavatra ndraindray mba malasa saina sy nietreritra ihany zany ary ny aminy hoe zay mikasa anakorotana sy ny sisa itsika mieritreritra fotsiny hoe manana loharam-baovao everina fa ambony be mety fahafatara ny sasany vaovao miparitaka ny fitandrona ny filaminana raha ohatra ka misy izany fikasana anakorotana izany dia manana didy hikariko an'izany ny mpitandro ny filaminana zany ary ndeha ataontsika hoe himaîtriser mialohan'ny fotoana amin'izany tranazavatra izany satria zavatra tadiaviny de zao hoe nisiny ny filaminana foana ary izay le anisan'ny principal leberon'ilay collectif de candidat iny anisan'ny mba nahafinaritra Ianikady sy Siratolo Janahary le hoe etsika ny filaminana
dia be ampilaminana marcha pasifika ary ao anatin'izay hoe tsy nisy fahasambatavatra sy ny sisy zay dia dikan'izay zany raha ohatra ka fa nizotra tsara tsakany sy andavany daholo ny hetsika rehetra tamin'izay sy izay mety ho lanonana ara-panjakana ny karakarain'ny fitondram-panjakana mino fa tsy hisy anana tombotsoa hiditra ao anatin'izay mety endrika fanakorontanana zay fantakiavana ary zay ny endriky ny demokrasia nge zany tsy mampanina zany misy maneho ny heviny eo mety amin'ny fomba ofisialy fa mety misy manana fanehoan-keviny ihany koa dia ny any ampitan-dranomasina moa malalaka ao an'izany isika eto aterina tsy dia manana fahafahana anao an'izany fa na izana zany aza heverina fa tsy hanelingelina ny mety hoe fivoriana samihafa ataonay reny ara-drazana tahaka n'izao mety tsy hanelingelina ihany koa mety hoe fiaonana samihafa ataon'ny collectif de candidat sy ny cellule de crise heverina zany fa ao anatin'ny tena hoe tany demokratika Madagasikara satria nambara ny ary fidrana andray be sy nikajarakoto manatsoto ny lojika ny fomba fitantanana amin'ny firenena tompo dia eto natao hoe fitondram-panjakana eto natao hoe mpanohitra zany dia tsy maintsy mijoro foana zany zay fomba fanehoan-kevitra zay ka mila havana tsara ny amina hoe ity fanehoan-kevitra ity dia fanehoan-kevitra heverina fa ao anatin'ny lojika ny demokrasia fa manahirina manko amin'izao rizy miramilady dia zao hoe inona amin'ilay fanehoan-kevitra no heverina fa fanakorotanana ary inona amin'ilay fanehoan-kevitra no heverina fa mety hoe manahirana amin'ny mpitondra fanjakana ny fanehoana n'ilay hevitra mety hoe manelingelina ny fitondram-panjakana ve ny soratsoratra samihafa eny am-pambatsora sosialy manelingelina ny fitondram-panjakana ve zany ny fanehoan-kevitra amin'ny alala mifandarina samihafa tahaka n'izay misy amina radio na fahita lavitra raha vavy manelingelina ny fitondram-panjakana ve zany ny mety hoe fihetsiketsehana amin'ny vatana zay ho tanterana etseroa raha ny zavatra hitantsika enikajy sy siratolo-janahary taorina ny fifidianana fahenina ambin'ny folon'ny volana novambra raha ihany ny fihetsiketsehana zay azo lasaina hoe hanimbanisy ho an'ny teto Madagasikara rehezy mirahalahy dia ny fanatenana taratasy nataon'ny ray aman-dreny ara-drazana niala tany amin'ny hôtely Lanosy nakeny Ambohità misy ny ACC niala teny amin'ny hôtely Lanosy nandalo teo amin'ny ACC dia avy eo nakeny akaiky ny masevoan'ny Frantsa zay miasa sy mony eto Madagasikara taorina zany rehetrarehetra zany dia tsy nahita fihetsiketsehana mihitsy tsika inikazarakoto manatsoa zany nataony tontolo ny fanoherana na hoe avy amin'ny collectif de candidat zany netitsika ila zany ny amina hoe samy mametrapetraka paikady na ho an'ny mpanohitra na ho an'ny fitondram-panjakana ho an'ny fitondram-panjakana dia zao ahoana no iarovana an'ilay vokatry ny fifidianana teo sy ilay hoe misy vokatra ofisialy nambara ny ACC anao fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny ACC amin'ny sabotsy izao itontolo ny fanoherina dia miteny amina hoe tsy ara-dalàna ary heverina ho toy ny tsy misy iny fifidianana iny ary ny vokatra rehetra mivoaka eo zay nanomboka taty amin'ny vokatra vonjy-maika nandalo taty amin'ny vokatra ofisialy eny hatramin'ny investiture aza dia heverina eo anivo ny collectif de candidat ho toy ny tsy misy akorona dia zay zany le endriky ny demokrasia heverina fa mijoro eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao misy bloky roa samihafa bloky ny fitondram-panjakana dia bloky ny opposition zany dia raha ny sitsiny eo amin'ny tontolo sy ny kilalao an'ny demokrasia sy ny fanehoan-kevitra zany nikajy sy siratolo-janahary raha ohatra ka misy an'izany hevitra zany mivoaka amin'izao fotoana izao satria ny olana ara-pifidianana ny olana nitrangana ny crise politika niseho teto Madagasikara na dia tsy eken'ny sasany ary hoe misy crise politique eto Madagasikara ka matoa zany mbola mandeha amin'izao fotoana izao ny mobilisation hoe 9,000 isa ny eo anivon'ny fitandrona ny filaminana dia ho isika hoe lojika avokoa zany rehetrarehetra izany satria misy an'ilay zavatra azo teto ho an'ny eo anivon'ny fitondram-panjakana ka arovana iny fa ao an'ny eo anivon'ny fanoherana kosa zay heverina fa tsy tokony hanelingelina ihany koa zany ny amin'ny fomba fanehoan-kevitra nataon'ny zotra ny demokrasia sy ny fahalalahana dia hoe ny fanambarany zany heverina fa tsy eloka koa sy fahotarana mafaty ho an'ny eto Madagasikara ka tsika zany amin'izao fotoana izao raha miresaka an'izany nikajy dia tena ao anatin'le hoe tena miaina sa tsy miaina amin'le demokrasia satria napetratsika foana fanontaniana hatramin'izay raha ohatra hiainana an'le demokrasia dia heverintsika zany fa
tokony misy zavatra malalaka amin'ny lafiny zavatra marobe eto Madagasikara, malalaka amin'ny fivoriana, malalaka amin'ny fanehoan-kevitra, malalaka amin'ny fihetsiketsehana, malalaka amin'ny alalan'ny fizaram-baovao maro samihafa. Fa mahatonga mbola tery zany rehetrarehetra zany dia fototra le demokrasia mihitsy zany tsy ara-dalàna. Zay zany no tokony tena hoe ho asa lehibe ny mpanohatra zany aoriana kely eo. Manokana tena zany tsika mikatsa dia zao. Aoriana kely eo dia zao, mety eo aorianan'ny investiture, herinandro aorianan'io dia krismasy. Dia herinandro aoriana krismasy indray fa maranana amin'ny faran'ny taona dia avy eo tsika mitsenan'ny taona vaovao zany. Dia matetitetika eo anelanela zay adevitra zay somary mangengenina ny tontolo ara-politika. Dia zay mahatongatsika hiteny zany hoe asa be ho an'ny mpanohatra aoriana kely ao. Mety azotsika eritreretina zany any fiandohany volana janoary any ny hanarenana ny tena hoe toerana misy ny demokrasia sy ny fahalalana eto Madagasikara. Satria raha ohatra ka hoe tena te hijoro amin'ny fisina ny mpanohatra eto Madagasikara dia ny antom-pijoroany voalohany indrindra dia zao ny fanajana ny demokrasia sy ny fahalalana zany. Dia tsy maintsy miresaka an'izany ny mpanohatra satria raha ohatra ka te hanohatra ny mpanohatra, tsy fantatsika na ny collectif de candidat na ny cellule de crise na ny ray aman-dreny ara-drazana na ny syndicaliste maro samihafa no akan'izany toeran'izany nikajy Rakotomanantsoa, mbola tsy fantatsika. Fa raha miresaka fanoherantsika dia zao misy ny opposition démocratique, misy ny opposition parlementaire, izy amin'ireo no ekeny ny fitondram-panjakana isy ekeny lalàna. Fa misy ihany koa ny opposition heverina fa naturel. Zay mety efa nanohatra mihitsy ny processus électoral teto Madagasikara. Zany zany tsy maintsy hodiniana zany, ka tsy maintsy ny outil na ny fitaovam-piasana voalohany indrindra ahafahan'izy ireo manohatra ny tsy maintsy hokarohana dia ny demokrasia sy ny fahalalana zany. Zay aloha zany tsy maintsy restaurena voalohany na hoe tsy maintsy ajoro voalohany ao anatin'izay tontolo ny fanoherana izay. Zay ny amin'iny. Fa raha mikasika any amin'ny sabotsy nikajy Rakotomanantsoa zany dia itsika moa zany sady mizara vaovao foana nikajy no miezaka amin'ny mampafantatra ny tantara dia efa niteny nge teto hoe iza zany no tompon-danonana amin'ny investiture zany mazava ho azy ny ACC. Dia rehefa ny ACC zany tompon-danonana dia miezaka zany hanao ny lanonana amin'ilay tena efitra lanonana amin'izay zany satria hafa le nanonam-pitsarana iny tena hafa iny tena esorintsika tanteraka mihitsy, fa le nanona am-pahoaka amin'izay zany azotsika tsaina zany nikajy Rakotomanantsoa fa amin'ny présidence no hanao an'iny. Eo zany le tsy maintsy misy mpanakanto dia misy an'le karazana fisarehana maro samihafa sy ny sisa sy ny sisa. Pratika mahazatra le fitondram-panjakana iny rehefa miresaka n'le fitondram-panjakana miaraka amin'Andriamatoa Andry Rajoelina zany dia efa fantatra zany misy endrika lanonana samihafa feu d'artifice fisarehana sy ny sisa sy ny sisa. Tsy hany problème zany. Fa fotsiny tsika dia metraka tsara mazava tsara hoe tena eo amin'le lanonana républicaine zany ny tsy maintsy tena mila hifatohan'ny sainy mpanara-baovao tsara mihitsy ny amin'ny fomba hitarihan'ny eo anivon'ny ACC izany. Ny fianianana ny filohan'ny repoblika, ny fomba fandravahana ny filohan'ny repoblika ho avy eo. Tsara moa zany manamarika fa ny hanao ny fandravahana amin'ireo maharbonina ny filohan'ny repoblika dia ny général de corps d'armée zay efa nisotro ronono dia Andriamatoa Marcel Ranjeva. Izy moa zany dia manana andraikitra lehibe zay fantatsika efa ministry ny fiarovam-pirenena tamin'ny andro Andriamatoa-Deratsiraka, ministry ny raharaham-bahiny tamin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana, manana andraikitra lehibe satria sady officier ny commandeur de la Légion d'honneur Andriamatoa Marcel Ranjeva ary manana ny marbonahitra azy koa eo anivon'ny fanjakana frantsay. Ankoatran'izay dia anisan'ny mpikambana ao anatin'le section malgasy ny Légion d'honneur na SMLH Andriamatoa Ranjeva Marcel zany. Ity SMLH ity dia misy ny société des membres Légion d'honneur zany hoe reo olona zany izay miravaka amin'izany tena marbonahitra ambony indrindra ho an'ny fanjakana frantsay na ao anatin'ny firenena frantsay na ivelany
no mpikambana ao anatin'ny SMLH, dia misy zany ny section any amin'ireo firenena zany zay mifandray amin'ny Frantsa sy misy an'ireo mpikambana zay titulaire zany légion d'honneur zany. Dia ny eto amintsika zany ny SMLH dia ny lehibeany mari-boninahim-pirenena zay vao nitendrena teo anivon'ny filakevitry minisitra. Filakevitry minisitra mbola atevitra na amin'io no andravaka an'izany. Zay zany ny filohan'ny SMLH na ny section ho an'ny eto Madagasikara. Anjarany rehetra manao fanadihadiana fa itsika moa manao fizaram-baovao ihany ny kianja satria everitsika fa tsara ho fantatry ny vahoaka zany. Ho an'ny Madagasikara dia ny ordre national no mari-boninahim-pirenena izay verina zany fa tena lehibe. Ho an'ny fanjakana frantsay légion d'honneur, ireo no mitovy tatana zany. Mizara n'izany isika mba ho fahalalana ho an'ny rehetra, mba ho fampahafantarana ny an'ny rehetra hoe ohatra ny ahoana moa zany le lanonana zay isy amin'ny sabotsy io. Dia ravana zany grand croix de première classe ny filoham-pirenena. Fa misy civil ihany koa zany zay nanana andraikitra lehibe ihany koa teto amin'ny firenena. Andriamatoa Monja Roindefo Zavy Mivalo dia manana an'izay tena hoe grand croix de première classe zay ihany koa. Tsaroko iray aman-dreny zay efa nodimandry miala tsiny manonona ny anarany deuxième classe angamby izay ny ray aman-dreny Lahady Samuel. Fa ny filohan'ny Repoblika zany no miravaka an'izany grand croix de première classe zany. Fa manana an'izany ihany koa Andriamatoa Monja Roindefo. Za zany eritreritra hoe raha ny tokony izy ampiravaka amin'ny alalan'ny grade lehibe mitovy dia tokony olona manamanana an'izay mari-boninahitra ambony zay mitovitovy zay. Ohatra zany ny eritreretiko zany ny kianja, ohatra fa tsy voatery zay eritreretro zany izy fa miezaka mijery fotsiny io zany eo amin'ilay niveau zany lay filaharana zany eo amin'ilay mari-boninahitra zany tiako ambara izany. Dia anjara rehetra zany mahita hoe bon cérémonie républicaine io isy ve sa tsisy ny fitopy-vavahana, isy ve tsisy sa tsisy ny fianianana amin'ny baiboly ho tamin'le farany teo, mitovy an'le farany teo ve no isy amin'ity fianianana 324 ity. Satria koa moa zany grand maître no omena azy amin'izay fandravahana ny mari-boninahitra lehibe indrindra zay dia tsy maintsy ho jerevana eo tsara zany. Zay ny atao mahatongatsika zany enikajany amin'ny hoe tsy le lanonana zany, satria nisy fotoantsika efa niresaka an'izay enikajy Rakotomanantsoa efa niteny hoe hotako n'le feto ve le tena fianianana zay zava-dehibe. Fa eto zany tsika zany no raha miteny zany tena manokatra ny maso sy ny sain'ny olom-pirenena zany tsika mba tena hifantoka tsara ao anatin'izay hoe lanonana républicaine zay karakarainy ny ACC zay hitarika ny fotoana lehibe amaky ireo didy amandalana samihafa ary dia ametraka azy ny lehibe mari-boninahim-pirenena zany. Dia hitatsika eo moa zany mba zava-dehibe koa ny ampatarina izay ny fianianana moa zany dia zay efa ambara ao anatin'ny lalam-panorenana no vakiana enikajy Rakotomanantsoa tsy diso andininy favalo amby efapolo no vakiana minina ao anatren'Andriamanitra andrenanahary sy nitsetratsetratsetra tsaritra kely fotsiny resahako tamin'ny investiture amin'ny président Dider tseraka efa tamin'ny asa izy iny 770 ve izy iny raha tsy diso teo ampanovana fianianana amin'ny président Dider tseraka ohatry ny voatona vava micro tamin'ny président Dider tseraka ohatran'ny efa nanomboka hoe mahita sa tsy mahita amin'ny président Dider tseraka dia nametraka fanontaniana ny mpanao gazety ny radio tsika avao tamin'izany fotoana zany raha tsy diso Ramatoa Jeny Maviny hoe Andriamatoa Dider tseraka ianao zany totrany tsy mahita amin'ny masonao dia ozy président Ratsiraka hitako zao ianao io tovavy tsara manao lokomena tsara io. Dia ao anatin'ireny fianianana ireny zany ny ahafantarana zavatra be da be mihitsy ny endrik'ilay cérémonie lay fomba fampijoroan'ny ACC ny fikarakarana ny lanonana ny fametrahan'ilay grand chancelier an'ilay mari-boninahitra sy ny toyany rehefa avy eo zany satria hikabary ilay filohan'ny Repoblika eny everina zany enikajy Rakotomanantsoa tsy hisy discours plagiat eo efa nisy ange zany teto hoe somary nanahirana kely ihany zany lafin-javatra zany. Misy kabary zany hoe tohatry ny efa mitovitovy tamin'ny kabary ny ray ihany kabary iny dia nalazalaza moa tamin'izany fotoanany zany ohatry ny tohatry ny asa Macron sa Sarkozy ohatry ny nanao kabary mitovitovy amin'izay. Fa le kabary
aorinan'iny any koa dia zava-dehibe zany rehetrarehetra zany resahantsika satria ny vaovao moa rehefa miresaka ohatran'izao a dia adidy zany ho antsika mpanao gazety zany no mitondra amin'ny olo-pirenena tena fantatra mihitsy zany ny fitrandram-baovao sy ny tena songady-baovao manoloana nyzany tena hoe hetsika ara-panjakana lehibe zany na lanonam-panjakana satria zay moa zany le izy hoe lanonam-panjakana io dia mba hafantatra an'izany zany no zava-dehibe fa tsy hoe hovariana amin'ilay hoe misy artiste satria ny artiste ane hita foana iny e mandritra ny fotoana fampelezan-kevitra na hoe mety misy arrosazy atao na hoe mety misy organisation tsotra any amin'ny fety na Pasque na Pentecôte na 26 juin na salamo zany a dia misy foana ny artiste zany hita foana ny feu d'artifice misy foana zany a ny tombola misy foana ihany koa mety mahazona karazana loka maro samihafa fa eo amin'ilay lafiny zay tena hoe lanonana lahateny sy zay tena hoe niendriky ny fianianana zay tena satria isy fifamatorany amin'le lafiny feo ny fieritreretana atahorana arak'izay fanambaranay tamintsika zay zany a zava-dehibe zany satria iny no tena hitondra n'lay fempitom-piasana vaovao zany ka izay ny antony mahatsika mitondra n'zany karazana fizaram-baovao moa zany nikanja tsy hoe fanadidina nge zany fizaram-baovao mba ho fantatra sy ho tsapa ny olo-pirenena ny tena mahazava-dehibe amin'izany tena hoe fianianana zay ho tanterana zany nikanja rakotomanatsoa zarainy zany rehetrarehetra zany satria na tiana na tsy tiana dia mipetraka eo amin'ny tantaran'ny Madagasikara ihany a zany fotoana zany ho amin'ny sabotsy zao dia izay foana le tonga natin'le lojika fa ny razafy manantany zay nambarantsika hatrany am-panomboana hoe ny lojika hoe malagasy eto amin'ny fireneny dia malagasy zay tena hoe mahalala ny zava-misy dia mahafantatra dia mamatra afatra ny malagasy hoe toy ny ahoana moa zany zao le zavatra iainanay eto amin'ny tanindrazanay zany moa tsy ny ataon'ireny olo-pirenena ny ivelan'ireny ohatra frantsa zany zao dia nandalo vanim-potoana tena hoe mijoro ny olona dia rehefa mijoro ny olo-pirenena dia iny lasa fefy ary fanina ho an'ny mpanao politika maro samihafa misendra zany ny firenena samihafa zany mahita an'izany miainana zany satria le vahoaka dia sotomina ho amina toerana anankiray ambony mendrika azy hoe tena sady vahoaka tsy azo ambakainy ireo vahoaka mahalala ny tantaran'ny fireneny ireo no vahoaka mahafantatra izay mahasoa azy ireo dia rehefa tafapetraka izay any dia maro toerana ho azy ilay hoe arifana zany ho any zay rehetrarehetra mieritreritra fa hanao politika dia raha rasitsiny raha ohatra ka zaraina tokoa ny vaovao tahaka an'izany fa ny razafy manantany satria ny fahafantarana zany rehetrarehetra zany dia manampy ny olo-pirenena zany tena hamantatra n'ilay zava-misy eo amin'ny firenena. Ny teboka faraparany angamba tiatsika pahatsaivana ty ampamaranana dia ilay lafiny mifamatotra amin'ny hoe fandaminana eo anivon'ny collectif des candidats zany a ny amin'ny toyny hitako iny grève de la faim iny za moa tonga dia nome hoe izany ray ara mba manany hetreo satria vo hita zany le hoe manentana ny olona anao grève de la faim amin'ny sabotsy rehefa hita hoe mampime be zany resaka zany dia nanangom-baovao tokoa tsika teo ny resaka hita miariary le izy hoe tena efitra atao zany a hoentina misorapotaka ny eo anivon'ny fanoerana ino moa zany efa méthode mihitsy na fomba mampanao rakipoy efa tena mipetraka hoe kitihana fotsiny dia ampiarina indray le rakipoy e hoe avily indray ny resaka dia voizina indray misy resaka fa na fantaniko fotsiny ry izy mirahalazy hoe mba tafiditra ao anatin'ny hoe fanakorontanana saim-bahoaka ve sa tsy ireny tsao aparitaka reny sa hoe satria hoentina hamelezana ny fanoerany reny dia mety dia tsisy anao fanambarana na tsisy andraikindraikitra momban'izany ataony fa zay foana le hoe tominay foana ny olo-pirenena eo amin'ny toeran'ny olona mandanjalanja toeran'ny olona mamakafaka dia eo amin'ny toeran'ny malagasy mendrika tena halala ny zava-misy firenena dia mba mandinika ny zavatra rehetrarehetra mba tsy ho ataon'ny mpanao politika tohatra fiakarana sy atao hoe lasa fitaovana zany mora kirakiraina arak'izay tia nanaovana azy tompoko lasy tompoko vavy taperitsika hatreo ny fandarana garedona aloha amin'ity androany ity zany satria dia maro samihafa ihany koa ny vaovao zay voaray eto ampelantanana eto a ilana fanamarinana sy fijerena akaika dia manomboka raha-pitso misy fiovana ihany koa zany ny androko ny fandaratsika raha ny ampahamba vaovao ray to ampelantanana ny fandraisana vahiny maro samihafa raha tsy misy ny fanovana
isaorantsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany avy amin'ny lafivalon'ny Madagasikara hatrany ivelany any makasitraka ny namana teknisianina avy amin'ireo fahitalavitra sonjabe maro samihafa mandray ny fandaharantsika misaotratsika olo-pirenena misaotratsika malagasy mandroy sy mandray ny fandaharana dia manovo fahalalana sy famakafakana vaovao anatin'izany raha pitso mahazatra indray ny fotoanantsika veloma tompoko